mila mifo kanefa kutrapanao famandaly zao fiainana mbolo lavizao tontolo izay misy anakiray ijery anao isanandro de Jesosy lay tomposo Jesosy io tonga ny fotoana eo nanay aminao eto amin'ity toerana masina ity zay tsy hafa fa vavahadin'ny lanitra tohatra fiakaran'ny mino tsy faly amin'izany satana fahavalo fa ianao ny teny hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy manoherany devoly dia andositra anareo izy koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy manan-kera avy Nazareta alohan'ny mpiandry no andidina isandohana ny asa matin'ny satana tsy anana anjara eto amin'ity toerana ity afatitra tagany matavary avarina any amin'ny elokrehetra fa manakizay fa any anjara toana sasa satana mba folo sy miaramila zay manodidina reo any sotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitiavanao ianao nandrodana nanjera nanongotra ny lalana mampahory rehetra ka mamboly sy manorina ny fitiavanao ty anatinay manantena ny fahatsaranao toetra ho mpanapaka ny fiainanay misaotra Jesosy amen. Ataovy zava-dehibe aminao ny fitiavan'Andriamanitra amin'ity androandroany ity andehantsika hanome voninahitra azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra haleluya masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny salamo fa 480 no andeha hanandratatsika feo ho an'ny mpanjaka ny voninahitra
fantatro izy izy ny ondriko fantatro ny feoany salamo fahenina ambienimpolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra no iombonantsika fanandratam-peo ho an'ny mpanjaka ny voninahitra ny antema fahenina ambin'ny folo no ankamamitsika ny fitiavany atsika dia isy vavaka ao arinan'izay rehefa hitantsika ny salamo fahenina ambienimpolo andrayntsika hanandra-peo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mioby ho an'Andriamanitra ary tany rehetra mankalaza ny voninahitry ny anarany omeo voninahitra izy ho fiderana azy lazao amin'Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao ny fahalebiazany herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao ny tany rehetra iokoka eo anatrianao tanazanao eny ankalaza ny anaranao izy Saurana Jehovah Tukuna Isaurana Isa Andria Manija Fabefiti Itumuna Antaka Sipaminafu Sarana
misy saotranao eram-po, eram-panahy, eran-tsaina izahay ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Fa trapamonjena velonaina trahatra zao andro anio zao. Tsy noho ny fahamarinanay na ny fahamasinanay, fa mbola noho ny fitiavanao, ny tsinjo anay, ny alanenina aminay ka mamindra fo aminay. Trapamonjena velonaina noho zany fitiavanao zany zahay. Trapamonjena velonaina noho ny famindramponao zany zahay. Ny any an-danitrany manandra-peo manome voninahitra anao, mideranao, mankalazanao, fa izay ty ambany masoandro manajanao dia manondrika ny lohanay, manome voninahitra anao ka na dia tsy tahaka ny fomban'ireo anjely sy ny olo-masina ny an-danitrany aza raiso ny ajatolotray, fa vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Itsenantsika sady ny tenin'Andriamanitra mpitsanganany ihany ny 370 amin'ny firana protestanta. Ry fanahy mangetaheta mila fitsaharana, aza kivy mahareta sentonao ifarana, fa ny tenin' Jehova soa mangarangarana, loharano tsy miova ao no asambarana. 370 amin'ny firana protestanta, andeniny voalohany any dia hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika ny ray mandray ny mpitandrina iraka José Alain. Ry fanahy mangetaheta mila fitsaharana, aza kivy mahareta sentonao ifarana. Tonga ny fotoana Jesosy andrenesanay ny feonao, maniry mihitsy mba ny feonao mihitsy no orenay, aoka tsy ny sitraponay no tanteraka fa ny sitraponao, mitenena araka ny fombanao, fa voninkienao anao mpanomponao. Sora Jesosy, amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia faly manonatra any ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompondray ho amintsika tsiraray avy amin'ny amty maraindraina ny alahady ity, efa misasaka sahady ity ny volana janoary, dia afaka fotoana foy dia hifarana ndray izy io dia tselatsela kory dia hisasaka ndray ho avy ny 26 juin sy ny farany taona. Dia za mihitsy ka dia mandeha mihitsy nge le fotoana ny zavatra tsapako amin'ny fiainana dia ny hoe ny tsy mandeha ihany ny tsy tonga, ary ny tsy mamafy ihany no tsy mijinja. Dia zay tsy manorina dia n'izao janoary zao dia tsy anatena ho tsara fiafarana za mihitsy amin'ny desambra, na atao hoe tsara fiafarana bera zay ny filazantsika azy, fa zao janoary zao tsika ny tsara manorina mamafy mba hisy ujinjaina amin'ny volana desambra sy amin'ny farany taona izany. Tsika moa anatin'ny ezaka sary sy feo hatrany azay nisan'ny fitaovana anankiray zay tena mampalahelo indrindra eto amin'ny fiangonana misy atsika, satria na tsara be ohatra ninona raha nytoroteny zay atao raha vao isoanao io mihitsy ny tsy dia tsara dia lasa tsy tafapaka any amintsika mihitsy ny aim-panahy. Matomany tsy ny olona anankiray tonga ao am-piangonana dia hitady aim-panahy izy zay, raha vao tafaray amin'i Jesosy fotsiny ny olona anankiray zay ampy ny zavatra rehetrarehetra, mivaha ny olana, sitrana ny marary. Tsisy an'izany hoe tafahoana tamin'i Jesosy zany dia tsy nahita ny ninona izy dia nitanjona zany ao am-piangonana zay ahatonga ny olona ho tafahoana amin'i Jesosy. Satria rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao dia mahazo fiainana, mahazo fiadanana ianao ao anaty ao. Tsy hoe tapitra akory ny ady, fa ny ady tsy maintsy misy, isika tsy maintsy miady, fa isika tsy maintsy mandresy satria miaraka amin'i Jesosy rehefa ao anatinao Jesosy.
de ao anatin'izay le fampionana ny vahoaka amin'andriamanitra zay mihitsy anefa tena tsapa mihitsy hoe sarotra raha vao isonao mihitsy ny tsy de tsara misy fiangonana raha vao idiranao fotsiny ao anatiny ao de tonga de tsapanao mihitsy ny anatin'ny fonao any mangorakoraka re mandeha namonjy fanasany zay fa confirmation zay moly confirmanda moa ny anaran'ny filazana zareo anazy any fiangonana raha vavy vo niditra fotsiny an'le varavarana vo naeno an'io feona orgue io fotsiny a izy moa zany tsy le syntety le midobodoboeny fa orgue de tam'izay a nitendren'le olona to le hoe maminy foko ry Jeso de tendreny zay a be efa koa tsy ambany be de zay hoe tsara bezany qualité nasoanao zany en plus koa tena reny orga taloha be reny nitendren'le olona tao a tena eniko mihitsy ny mpanany anatiko any de nangetaeta de faly be rehefa nisy taona niakatra plateau zokilanto randrenatoandro de nlaza izy hoe ny amfaniriko orgre mihitsy hoe tena mitovy mihitsy ho atsika asianao zarany tena tiako ao ampiangonanao a de maheno an'io feona orgue fotsiny na tsisy tsy mira aloha fa mihaino fotsiny de anisan'ny mahafinaritra mihitsy anisan'ny nafinaritra be ana koa nisy fitendrena zay le hitanareo hoe tantan 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 raha vo hain'le olona koa no mitendreny io a latsaka ho azy a na ny ranomasinao ary tena henoko mihitsy hoe eo Jesosy eo akaikeo mihitsiny tena tsapako mihitsy hoe misy Andriamanitra akaikeo re mandeha mba nanatrika fitoam-bavaka tamin'ny fiangonana misy atsika ihany de sampana moa no nitarika azy voalohany de le sampana teo aloha de niondrika ry zareo nanao akanjo fotsy be de nitsangana hozy tsika fanomboka fotoana de vao nitsangana zay niondrika fotoana de niondrika de nandeha de neveriko zany zay hoe tena iatso ny fane masina vao nanomboka am'zay de mihoatra ny teniteny anglisy oh tondolotse Jerusalem tena zavanisy zany a tonga de nilaza hoe tsisy Andriamanitra manarika zany eto a tena tonga de za mihitsy nitao tsisy Andriamanitra anarika an'izany tondolosy zany eto e tena za mihitsy nitao apoko tena raha nazoko natao raha niverina fa invité zay vao manomboka tonga de kijijaka nitao anatin'le fiangonana za manokana za raha zany antatena tsy azoko mihitsy neko raha vao hivavaka tonga de kijojokijojoka ohatran'izany mandeha ao ampiangonana tsy misy tsara raha lasy ranabava ohatry ny hiram-panahy mananga fanahy io mihitsy aloha raha vao miditra ao ampiangonana ianao zany hiram-panahy za misy tezitra amiko mihitsy nareo hoe averin'ny pastera foana ho a zany nanao ara-marsio zany zay ho a zatra tany aminanao kongofo atsasakadiny mialoha tsy maintsy méditation aloha tsisy resaky zany eo tonga de zoantsika nderantao de eo tena ohatry zany a de atsasakadiny tsisy miresaka fa enina am'izay esprit eo akaikinao tam'za moa de voly zany io atsasakadiny tsisy miteny fa miandro fotsiny fanatrehany io fanahy io zany de mampianatra eo le goro de zatra an'izany io fanahy koa tsy hoe tsy fantatra ane fa rehefa lasa mpiandra de hoe io zavatra ataony devoly io a Andriamanitra ny nampianatra an'io fa angalariny zareo fa ny mampalahelo ry zareo mahay kokoa no isika ohatry ny ambakaintsika Andriamanitra de fanahy zay mivavaka amin'Andriamanitra tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana filazantsara araky ny jauna misy an'izany io Andriamanitra io de fanahy tsy hitany masonao fa rehefa tena mifantoka ianao fanatrehan'Andriamanitra ny tsara indrindra fa mamerina am'loany ny fanangana ny ravintsika io ny tsara indrindra de ny fahatongavana fara fa kely ny 15 minutes na 20 minutes ao ampiangonana de rehefa tonga ao ampiangonana raha lasy ranabavy de azavarina miresaka ao nakikala Martina nataizy ela ay tendre de eo miresaka ao ampiangonana anao de zany resaka ataonao fa ny atongavana meloha ampiangonana za taloha rehefa ampiangonana de ao ambadimbadiko le pile io ny tena mahafinaritra satria za rehefa tonga eo ka misy fanatrehanany de mitomany fotsiny ataoko aorianao sa Jesosy tena tianao ampiasao fitaovana mahomby indrindra de eniko mihitsy ho fanahy masin'Andriamanitra io miasa ny anatiko any de migogogogo mitomany de ameny Jesosy toroteny am'izay fahalalana de eniko mihitsy de raha vao miteny any koa raha mivadiko de tena aza miteny ianao a
fa raha vao miteny ianao dia tsy zavatra heniko le zavatra resahan Jesosy amiko. Fa raha vao tonga io fanahy io tena heniko mihitsy hoe mahazo hery miala eo amin'izany fiangonana zany. Gaga ny olona miteny hoe rehefa avy mivavaka avy any am-piangonana tonga ao an-trano, mbola tsy masaka ihany ve ny vary? Zay tia fa reraka be mihitsy avy mivavaka mbola tsy masaka ihany ny vary. Gaga ianao hoe ny olona avy mivavaka dia maninona izy? Maninona zany no mivavaka ao antsika? Lasa mandreraka nge le mivavaka e, satria ny mahatonga azy mandreraka tsy misy aim-panahy tonga ao anatiny ao. Tsy miteny efa nisy ny laza ianareo hoe tsy tia fiderana ho paster José, tsy marina zany. Tena midera rehefa midera fa zao kosa za tsy mandira tsy amin'ny fanahy. Misy fanahy masina tonga mihitsy eo fa Davida tamin'ny andihy dia efa nilatsahan'ny fanahy masina aloha izy dia zay izy vao niteran'Andriamanitra amin'izay. Jehovah dia tonga amin'izay izy niteran'Andriamanitra. Fa itsika indraindray tsy tonga akory ny fanahy masina dia efa mitsinjaka tsika rehetrarehetra. Any ka lasa ny avy zana reraka mihitsy dia visaka rehefa avy nidera. Zany tarihan'ny fanahy masina zany rahalahy tsy mandreraka mihitsy zany. Gaga ny olona hoe tsy reraka ve anao eny amin'ny radio manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 6 ozy mantsy azy na mbola parainy andro ary tsy reraka satria inona ny miasa ao anaty ao inona? Fanahy masina. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy ao anatinareo. Mahazo hery raha lasa ranabavy rehefa ny fanahy masina no tonga ao anatin'ny olona anankiray. Niovako ny fiainany rehefa ny fanahy masina no tonga ao anatin'ny olona anankiray. Zany asan'ny fanahy masina zany no tediavintsika ato anatin'ny fiangonana. Mila an'izany tsika amin'izao fahoriana izao mila an'izany tsika amin'izao ady atrehany izao. Ny fanatrehan'ny fanahy ihany no antoka afaka misy fototra tsara ho an'ny fiangonana. Taontsika hitady an'izany fanahy masina zany. Sotra ny pasteur Aldis nitady tonga dia nitarika avy hatrany amin'ireny hirany Antema, hirany FFPM. Raha za manokana no antaninao dia tsy misy mamiko raha mihaino paray ny andro ary ny hira fiarahana FFPM ray manontolo paray ny andro fa mampigogogogo mitomany fotsiny tsy hoe malahelo fa dia tsy fantatro. Fa henoko mihitsy ao anatiko any hoe zany Jesosy ka tena hira-panahy. Be dia be ny hira ao anatin'ireny atsika iraina. Ny teny zay akatsika ny fampahirezana satria ampandroso ny fiangonana no tadiavintsika indrindra. Teny ao amin'ny Koritianina voalohany 14:12. Ho an'izy rehetrarehetra te haniry zany zava-panahy zany satria matotonga ty ampiangonana zasenao dia hitady fampahirezantsika. Tonga ty ampiangonana zasenao tena hitady an'izany herin'Andriamanitra izany. Misy torolalana omeny Jesosy atsika ity ny amin'ity androany ity. Tsy ho lava ihany efa izahako ho fitinina arak'izay tratra zany. Koritianina voalohany 4:12 andininy 20. 20 azafady indrindra 20. Rehefa hitatsika zany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany teny zany fa toy izao manao hoe ary toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy. Raha maninona hony? Raha tsangano ny tanana azafady zay teny hoe fatra-paniry ny zava-panahy. Tsy manina tsangano Jesosy teneny Jesosy Jesosy tena te haniry ny zava-panahy. Tena ataovy amin'ny fonao mihitsy tsy hoe noho ny amiko fa teny hoe Jesosy tena maniry ny zava-panahy. Mila mangetahetana zany tsika. Dia inona ny toyany? Raha ny teny izy hoe inona ny atao raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavy indrindra. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto izy mamety lalana fatra-paniry. Natao hoe fatra rahalahy dia hoe tena mitady hevitra misy an'ilay teny iny ho atany fa efa nahitsy tamin'ny dikateny moa zany. Misy an'ilay teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao fa izy iny ny tena version tokony izy dia hoe fa Andriamanitra dia tiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao. Dieu a tant aimé. Le temps zany tena hoe tena fatratra mihitsy ny fitiavana an'io zao tontolo izao io. Fatratra. Dia eto koa zany Andriamanitra dia milaza amin'izay hoe raha tena fatratra ao anatinao hoe tena tiako androso ny fiangonana Jesosy. Za Jesosy tena za manokana dia marina fa hoe tsy any amin'ny fiangonana ravafa fa eto amin'ny FPVM fa misy mpaminany efa nilaza ary averina amintsika foana hoe any ariana any dia izy fifohazam-panahy goavana be hitsangana. Lehibe io fifohazam-panahy io, izy tsy niteny hoe fiangonana inona fa izy fifohazam-panahy lehibe hitsangana. Ary amin'ny alalany io fifohazana io mihitsy no amonjena ny Madagasikara. Rehefa namaky an'izany dia niteny tamin'i Jesosy rehefa makao amin'ny radio, Jesosy raha ity fifohazana ity no amonjena mba atao voisany Jesosy, mba atao voisany ity fiangonana ity le fifohazana amonjena ny firenena.
de rehefa mijery zany zany de mahatoky sy mino hoe mbola misy fanantenana zany ho an'ny Madagasikara. Voalazany zany mpaminany zany fa ho isany raha tena mivavaka de ho premier puissance mondiale Madagasikara maneran-tany. De misy olona miteny hoe rediredy zany pasteur ho anareo zany ka fa za mino ny Andriamanitra ivavahako. De inona ny tokony atao malao zany taza fotsiny ve andeha andray andraikitra tsy andro fotsiny ampitondra fanjakana tsy fanometsiny ampanohatra fa ny ataoko raisiko aloha zay anjara tandrivoko. Fa rehefa mandroso de mandroso ny fianakaviako, mandroso ihany koa mifoky tamin'ny misy mandroso ihany koa Madagasikara ao arinao. Zany hoe miainga amintsika fifoazana no ingain'ny fandrosoana fampandrosoana eto Madagasikara. Ka raha fatra-paniry ny zava-panahy zany sika de zay hampandroso ny fiangonana notadiavina indrindra. Tena mikatsaka zay hampandroso an'ity fiangonana ity. Ahoana reny atao amin'reto sonao reto hoe ahoana ny anatsara antsika an'reto ezaka sary tsy feo reto hoe tena fanentanana mihitsy menatra ho rehefa ny fampiantso zay tamin'ny tao amin'ny radio tamin'ny alarobia de niditra mivatana pasteur Alain Samuelson afa Maurice moa izy iny Maurice izy iny de niditra mivatana izy de mba nantany kely tamin'izany hoe manahoana ary pasteur mantsele pasteur tany manahoana ny fiainam-panompony zany olona zany ary zareo aty pasteur manompo an'le maro tanana be reny izy le inona mo devolony Inde moa zany any Inde misy an'ilay Dieu Siva sy karazam-be de be reny fa ry zareo reo izy izy de mavita manome hanina tsy lanilaniny misy fotoana ohatrany hoe misy isam-bolana ve sany sa isaky ninona manome an'izany izy fa ny tena nandona ny foko de le fitantarany hoe reo de mavita mandeha tongotra mety ray andro mety roa andro mety herinandro andeha hivavaka any amin'ny Andriamanitra zay tompony. Zany hoe ny mpanompo sampy zany ry havana malala tena mavita mikatsaka ny Andriamanitra amin'ny fony rehetrarehetra. Fa ny antsika ne na dia tongotra kely vao maraina ary de fa mahasorena antsika andeha tongotra mbola vao maraina be zao ve de andeha tongotra ho an'ny sady nefa mahasorena ny olona zany nefa n'izy tady an'Andriamanitra. Ny resaka an'izany taminareo ananazava hoe saingeo nisy fotoana ny fotoanandronay tamin'izay nanao ara-marseau de teny amin'ny doany makarano teny rantsitika mborona vao maraina de mivanaka rehefa mahita an'le olona mihira am'ireny angoro-dao be reny de alainy zareo le angoro-dao de mandeha amin'izay le zanahary de mihira ireo izy rehetrarehetra ary amin'io ny feoany raha ry ambadika any mba tsy haiko ohatra eny Andravoahangy izy eninao aty am-piangonana izy amin'io raha isaina tsy mihoatra ny 30 na 20 gagy ianao tsisy fanamafisam-peo zany raha lasa ranabavy fa manakoako zany feo zany fa gagy ianao fiangonana misy olona efa miaherin'ny 100 mila tsy hoeninao ary avelany ary akory ny feoany. Lay fampotsika an'Andriamanitra ry havana malala no misy zavatra tokony arenina sy atsangana. Mino afanahianareo koa resy lahatra amin'izany le fomba fampotsika an'Andriamanitra mihitsy misy zavatra tokony ho arentsika. Voalohany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy aloha raha vao miditra ato am-piangonana na mpianatra dada teto tamin'ny Zoma hoe raha te eona amin'Andriamanitra ho any tanora de ity le secret de ho averina kely any Matthieu ozy izy sady mamerindesony tsika fa misy zavatra nampianarin'ny tompo ihany koa tao anatiny. Matthieu firy le izy ry tanora Matthieu 6:6 de nanambara mihitsy fa io moa izy mety afaka ilazany amintsika hoe tsy mahita an'Andriamanitra zany tsika raha vao le fomba fivavahana no tsy hay de faly be vao nteny zany Jesosy tamin'ny alalan'ny dada hoe zany mihitsy Jesosy hoaly anisy zavatra mahafinaritra be io hoe io teny io fa nisy fotoana ny resaka an'izany tsika. Matthieu 6:6 dao ne vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany satria le fatra-paniriny zava-panahy de zay ampandroso ahoana ny ampandroso ny fiangonana le fomba fivavahana. 6:6 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ianao kosa raha mivavaka de aonao izy midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao de mivavaha am'rainao zay aiza ozy izy ao amangingina mamitina kely efa tsy amerina intégral ny fampianarany dada teto hoe ny tanora raha hitady vady ianareo angataka de mangata ao amin'i Jesosy midediava efitranony tokana de ao nareo manontany hoe Jesosy io iza marina de antanio ao Jesosy vity zay de andana matory aza miresaka nininona mihitsiny fa gaga be fa mifanitsy mihitsy io tamin'ny zavatra nianarako tany amin'izany fotoanandro zany sy ny taty de nampianatra mihitsy ny tamin'izany hoe ao anatin'ny lohantsika hoe satria tsika zao hivavaka
de miala any trano de eto koa tsika zao hitady an'Andriamanitra tsy any trano ihany fa eto am-piangonana de nisy zavatra fampianarana nampianarany tompony hoe ao anatin'ny lohan'ny olona ao izy de misy hevitra be da be mihitsy ao raha sokafana zany lohantsika de misy kazo be de be mihitsy ohatra misy amintsika ireo zao dokotera misy amintsika tongeto ireo zao mety maçon misy amintsika tongeto ireo zao mety mpandrarà de ao anatin'ny lohany ao misy an'io kazona mpandrarà io misy an'io kazona mpanao business io misy an'io kazo be de be io de rehefa eo namiko ianareo ny teny tompo ka tonga any am-piangonana ihany kio de mandaitra io ary indriny ny varavaranareo rehetra ny atao hoe arindrina de hoe akatony aloha ny varavarana iverina fa madokotera sy manam-pahaizana anao akatony daholo reny rehetrarehetra reny de sokafo ny varavarana ray de ny varavarana afahanao mionamiko misy karazan'olona tsy mbola mikatona ny varavara-tsainy no tonga eo ambony w izy de lasa mivatany fotsiny no mipetraka midiridiry eo fa ny sainy mbola any an-trano za mino fa misy an'izany ny olona ohatra hoe tsy tafiditra tsara le omby tao an-trano tao de izy mipetraka eo fa ny sainy manao hoe mba tafiditra ary ve zay le omby tao an-trano tao na mahay ary aza hitako le gazy ao an-trano ao zay ka tsy mivonoana de izy zany présence eo ihany fa ny sainy tsy eo amboniny eo tsony tsy manana ny fanatrehan'Andriamanitra dikan'izany iny olona iny zany ahita sa tsy ahita an'Andriamanitra izy tsy mahita izy fa raha vao tonga ianao zany eo amin'ny toerana zay misy anao ao am-piangonana de akatony daholo tsy miraharaha tsony ianao zay zavatra nisy rehetrarehetra tany fa arindriny ny varavaranao misy varavarana roa varavarany trano ao amintsika de ny varavarana ao anatin'ny saitsika arindrina daholo reo de sokafana ny varavarana anankiray de ny ataonao zany rehefa eo ambony seza ka tonga aloha ianao de zao foana hoe za Jesosy te hahitanao te eona aminao Jesosy androany zay ihany ny tokana irika eto am-piangonana te hahitanao Jesosy te eona aminao Jesosy zay foana anao verimberinao eo ambony seza eo ataovy tafahoana aminao Jesosy ahoana tsara ny ataontsika voatonga ataovy tafahoana aminao Jesosy maniry anao Jesosy zany tompoko no mahatonga ny hoe rehefa manomboka ny liturjia dia akatona ny varavarana farany tsy mety amin'ny saiko mihitsy ho any hoe mitarika fotoana eto de tsy eto fa ao aminay de rehefa mitarika fotoana mbola mandeha ny tompona sonao ny mpilalao sonao 1 2 ianao zany efa de ny olona rehefa amizay Jesosy 1 2 de le taitra ndray le 2 3 de le fanany reo vao misy tairinao tray de lasa izy azonareo tsara de tsy vitan'izany kio fa ianao efa mba manomboka mifantoka hoe Jesosy te hitanao iny misy miditra avy miaraka amin'ny talon-kirary kritsika ianao Jesosy de lasa mijery izy ary zany mikitratrakatratraka be mandany zany tratratra tena za jereo efa mivavaka ianao mbola azafady kely tompoko mba mikisakisana kely tonga de tsisy fanamasina tonga tsony ao aminao ao raha azo atao koa rehefa tonga ao am-piangonana raha za manokana ka mipetraka eo ambony sesa ifantoka de aza rabaina tsony fa tsy mampanininy zany fa tsy rehefa mifantoka Jesosy hoe pastera manao ahoana sady domaina ahoana rahalahy de lasa mijery anao hoe za efa te hitady an'Andriamanitra zany ange le fototra ato anatin'ny fiangonana zany te ahita an'Andriamanitra aza dindrom-pino kristianina fa nisy olona tato amintsika tany an-danitra efa nitataraiko fa mamerina kely satria aloha mamerina ny lasa rehefa tonga tao an-danitra ty lehilahy anankiray de savainy Jesosy ny lanitra dadarabe izy io de atao mpanandro tsy mbola dadarabe fa hosorana hopitaiza de rehefa nisy taona maty niakatra nakany an-danitra izy de rehefa tany izy de savainy Jesosy ohatry hoe raha ane de ozy izy avy anao raha ijery io misy fiangonana anankiray de rehefa naseho fiangonana io de misy lera fidirana ny fiangonana ny antsika moa zao miditra mifiry io ory io tsika no ny fametraka tamin'io hoe andao araky ny teny tompo aoka samy mahatoky tsara de napetraka ny ora amin'ny eniny misy fiangonana ray io de naseho an Jesosy an'io lehilahy io mbola velona io lehilahy io hatram'izao de rehefa nijerena le fiangonana ny olona miditra de ny zavatra mahafinaritra misy anjely eo amin'io varavarana io manana boky be zay izy de zay miditra de ataony hoe présent zay miditra de ataony hoe présent zay miditra de ataony hoe présent de raha vao tapitra ny lera alohan'iny lera iny aloha de misy lanezy milatsaka avy any an-danitra latsaka ao amin'ilay fiangonana de zay miditra mandray an'io daholo de raha vao tapitra le ora amin'ny enina plaisy de le anjely koa verina miakatra makany an-danitra de Jesosy tamin'le lehilahy hoe azonao ve zao ny dikan'iny zavatra miseho iny
de ozy le raha namana hoe tena tsy azoko mihitsy jesosy andao fa ho azavaiko aminao. Hitanao nareo mifamme fotoana amiko izy izy hoe miditra amin'ny enina na amin'ny fito ohatra de za efa tonga alohanareo eo ary ny anjeliko efa eo mandray nao tsy zay tonga rehetrarehetra ka zay tonga alohan'ny amin'ny fito fa zaho Andriamanitra marina ny dikany hoe amenina tompoko de marina sy mahatoky ny dikan'izany. Za Andriamanitra marina de mahatoky zay tonga alohan'ny amin'ny enina de soratako ny anarany hoe présent izy. Maneno ny lera amin'ny fito lamina lakolosy katona boky lasa ny anjely. Karazany absent zany ny olona rehefa tara. Saiko izy ny absent zao androany ifampijerijere rehefa misy tonga tara hoe izany ny absent zany. Normal be ny olona rehefa tara ka manao hoe inona hono ny salamo teo inona hono zany salamo inona zao niry tsisy miditra amin'ny lohantsony ny fotoam-bavaka io na ny kely ary satria Andriamanitra de fana de raha vao tara ianao de tara amin'ilay fanatrehan'ilay fanahy masina ary lelan'izy milatsaka hoy Jesosy de fitahiana sy fahasoavana io ny tenin'ny tompo zay tonga ara-potoana am'izay ora tongavako izy izy de izy mahazo fitahiana sy fahasoavana. Ianareo zay tonga aloha rehetrarehetra mahazo fitahiana sy fahasoavana daholo ianareo amin'ny anarany Jesosy mihitsy nilazana an'izany. Tsy mandainga Andriamanitra fa raha tompo aiza zay raha ray aiza zay tahotra. Raha menao voninahitra ny Andriamanitra zay tomponao ianao ma de izy koa ame voninahitra anao izy. Ny fahatongavana aloha famezam-boninahitra an'Andriamanitra efa niresahako ihany tamin'ny fotoanany fa aloha mba ho tantaraiko ihany. Tamin'izany anisan'ny nahazo vatitsinjo zay mivady. Rehefa nahazo vatitsinjo za tsy nisoratra anarana fa sao de efa tonga avany filipokita de ianao izy tafiditra tao anatiny ay ianao moa pastera ye aloha nampidiry de nampidirina tonga raha ny fotoana de teraka ny vadiko tamin'io fotoana izarana vatitsinjo mihitsy ny teraka tsisy resaka politika andray eto fa sao dindray de efa miketrina be ny sasany fa tonga le fotoana hoe akana an'le izy hoe nahazo vatitsinjo vadiko teraka tany amin'ny hôpitaly tena tsisy vola tao aminay tamin'izay tena juste 600 000 tamin'izay io vatitsinjo tsy maintsy lahatra satria 600 000 koa niterahan'le vadiko zay zany le fahaizan'Andriamanitra zay. De ozy izy ny ramatoa alohan'ny alako izy raha mety ianao tonga ava maraina be sao ianao de tara enao ho avy maraina ko lahaka vatsy veo de ho taraikiraiky amin'ny valo ny vatsy ny zaraina za zany hoe andeha ho tonga any amin'ny enina za de ozy izy mihitsy atao tsaiko hoe raha za ve tonga amin'ny enina zany tsy loziny olona hoe tena matombola angamy fa amin'ny enina maraina izy de efa mirotoroto tonga ao mikanja ny herisetra de mba nanao tara kely fefakadiny zany amin'ny firy zany tonga amin'ny enina sy fefany tonga zany de efa ozy hoe za fa nandeha moramora teny andalana mba manao taratara fa ny olona ve amin'ny valy ve de mbo isy ho avy amin'ny enina zany eo vao niditra tao amin'ny kianja ny herisetra tao sabotsy vanaka sy ny sanaka fotsiny fa ozy izy le filoha-pokotany hoe ianao nge ny faharoa amin'ny farany eto ozy izy fa ngakaingany efa nilaharana gaga be hoe oay reto olona vao maraina be milahatra be ato aka vatitsinjo de zao ny tao andohako hoe ay ve hoe rehefa aka vatitsinjo de mahavita milahatra vao maraina be ny olona tamin'ny efatra hony teo de efa nisy ny lahatra efa nisy nametraka brika fa ay ve any am-piangonana tsisy zavatra ilaharany aty zany tsisy ninina ho raisina ve aty sa misy ay zany tena tokony andraisana izy aty am-piangona fa ny olona raha lasa ranabavy ilahatra an'izany fa tonga maraina fanaka fotsiny heureusement fa tsara fanahy le teo amin'ny fokotany hoe ho teraka ao ramatoa fa fantany koa ramatoa moa tsy atao hoe mamiolitra eny tanàna eny zany zay sy ramatoa andao ianao fa ramatoa tsy efa ho teraka de mba nakany larina loloha hoe tia paster ty ray aman-dreny ty fa alao izy mandeha fa mivady no teraka ay ndao paster izy ny olona faleriko andao aingany lasa lahatra vita mivatitsinjo za mivavaka amin'eo Jesosy eo miolana ony le tadipotra ny zaza za no miolana nandefako daholo ny SMS tany amin'ny promotion hoe tambavaka ao fa miolana ny tadipotra n'le zaza miolana de tsy mety mivoaka mihitsy ataovy a distance juste voaraiko ny 600 000 za ivoaka miantsy ramatoa sy le rahavaviny hoe allo teraka laso matsara ianao pastera sotra Jesosy ohatra ny lasa mivadika tamin'ny moa le fijorona vavolombely le fa ny tena marina zany de zao hoe ny olona kay zany rehefa everiny fa mahasonofiny tonga aloha ao izy tonga aloha raha misy miteny zao hoe am'lahady amin'ny herin'ny androany nisy fizarana vatitsinjo atao am-piangonana garanti mihitsy fa tsy omby io varavarany io ary milahatratratre mihitsy hoe ay za mifila ndray tonga hatrany manjakareo ny filaranao tanànandrano fa isy vatitsinjo fa tsy takatry ny olona fa ambony lavitra noho ny vatitsinjo ny fitahian'Andriamanitra fa zay tahiny Jehova de nitahina hatramin'ny taranaka faramandiny raha mino zany ianao
le vehivavina raha 12 taona ny tena zana ikasoka fotsiny 12 taona tsy hoe inge de tonga fotsiny ambony fandrina ny fitahiny fa zany mitsija 12 taona zany ne raha lasa ranabavy marary zany marary zany mandady sisy zana ny olona efa inona ary ty misikisaka mikisaka sana makany fa tsy namelako izy izy lay finoana atao aminy a de namelatra varavarana ahafahan Jesosy miasa lay fifantohany tamin'i Jesosy tsy nifantoka tamin'izay olona mandroaka any izy hoe mialy ianao tsy problème manaroanareo fa za androany tsy maintsy mahita an Jesosy ny olona zay manam-pikirizana mitady an'Andriamanitra fatratra marina amin'ny teny raha katsahanareo taka fikatsaka volafotsy volamena de maninona ozy izy ho hitanareo tokoa katsahana izy na de nisombotra viavindamba ny any ara ny tanako sisa Jesosy teo no tonga de sitrana le vehivavy de ozy izy ny teny tompo hoe nisy nikasika anareo izy repetera hoe ko ny olona rehetrarehetra ringeny kasikasika teo aminao daholo aiza moa ny alana misy mihitsy teo te ilaza ny tompo hoe mikasoka ihany ngenareo fa tsisy ninina tsapako hoe fa nisy olona tena manam-pinoana tonga teo mikasika teo izy le raha vehivavy za zay tompoko de ozy ny tompo hoe tonga avy aminao ary arak'izay inonao raha mino anao fa Andriamanitra Jesosy ianao miprésent aloha atao am-piangonana raha mino anao fa mahavony Jesosy ianao ny tonga voalohany atao am-piangonana raha mino anao fa afaka manasitrana anao Jesosy na androany ary ianao de afaka ho sitrana raha miasa Andriamanitra tompoko tsy misy mahasaka an'izany zany mihitsy nampalailo tamin'ny fampianarana mpamosavy tato hoe fa ngamy mpamosavy mahery no Jesosy zany alao hiasa Jesosy tsy atahoratsika anao tsabany eo daholo fa maheo ny tanany de rehetra eo izy mianakavy ny Andriamanitsika mahery ny Andriamanitsika no zao tontolo zao tsy tokony tsika mihitsy no ampirorona amresaka ohatran'izany mazava amintsika ve zany lehibe zay ao anatsika noho ny am'izao tontolo zao mahatonga antsika miroro satria tafasaraka amin'Andriamanitra raha vao tafasaraka ianao mampiroro daholo ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tonga ao anatinao Andriamanitra nanana kozan'izay tato amin'ny garde du corps tatsy ao amin'ny fotoanandro tatsy inona moa sécurité boky nozatra be zany fa rehefa miaraka am'izany eny Akazomanga tam'izany za ty ngezangeza hitanareo ty rehefa mandeha de tianao tam'izany zay niady tamin'ireo azafady bandina Akazomanga reo azafady am'le fiteny fa za moa le fiteny tam'izany za mihitsy miantso hoe avize sa tena marina nge zany fa mipiripirina daholo ry zara satria boky nozatra be le izy miralareo le cousin-nareo rehefa mandaka ny tongotrareo tonga de tonga tatry ohatra hoe spa tonga de lohanao fa za mihitsy miantsy hoe avie iza niady amiko ohatrany tezitra mihitsy re manina re tsy edivanareo aingana aloha fa zao misy boky nozatra fa reo vao tsy eo le cousin-nay tady lalana any anelakelan-trano any ay za raha zao fa mateto andro any ay za raha zao ny lalana aovery zala mijorojoro tam'izany nataony olona lasoteny tratran'le anak'iray de nikomondreny tonga de tao de nikomondreny izy rehetra pangopango tsy maty Andriamanitra nefa mba nianatra kongofo ihany fa tsy hitakory zay nanaovana kongofo taminy ka misy anaovana tsisy anaovana an'izany ingy any asiny am'izany ianao te tam'izany tena le cousin-nay raha meto andao any aminay foana ty hoe karatsy azafady fa zao mihitsy moa nataony karatsy mpiambina ny lano ataoko raharaha ozy izy ay zany rehefa miaraka amin'ny mafy be anao de tsy matahotra na inona rehefa tena tafaray am' Jesosy ianao raha tsara itsika tompoko ny resaka sary feo atao am-piangonana de isy herin'ny fanamasina midiny eto amin'ity fiangonana ity rehefa tsara ny fandrenesanao amiana fifandraisana amin'ny tompo ianao misy hiry reto efa tamin'ny alina moana toroteny de hira be dehibe fotsiny tony hiry tony tsara efa haitsika zany ohatra am'izany firaisana am' Jesosy zany hoe ny fokory-pamonjy akipio ny masonao hoe mangeta taovy ao fonao ny tananao maniry lalanda vahikambanamina sy afaka tokony fanirinana teneny Jesosy oneno de za mangavy anao mihitsy mifampizara tsy mampianatra fa mifanampampianatra rehefa tojoolana raha lasirana-bavy aza malaky mitady paster pahery fa iwira-pivavahana io na io toroteny tena mampahery io fefa maro samy nanjady olantsika za moa fa renareo ny olana tena mafy tamin'ny fiainako de le hoe tratra ny fanahy mamita ka tam'izay
de tam'izany fotoanandro zany tsaronareo tany amin'ny 4e manahita daholo mpiano sy mpiomana iny le nisy fanamamitaka tamin'ny sabatra volamena de ozy neny Josephine zafaty fa manona anary fa zay mihitsy moa hoe ianao tsy mahazo miara-miasa amin'izaniza tsony de niala ary mamanay tsy niara-niasa tamiko niala ny zandrinay tsisy niara-niasa tamiko fa mamindra fanamamitaka hony a zarery mandeha amin'ny lalana adiny 4 le adiny 4 retoro adiny 5 fikarana maso tam'izany eny amin'ny lalana za zany Jesosy tena tsisy tiany olona fiangonako ary nantany tam'izany hoe fiangonan Jesosy moa zany fa tsy hoe pastera so mamindra ty aminay koa ianao za fa ty tongotra adiny 4 tena nala elo mifoko de ozy dadanay tam'izany hoe elahy fa tsy tian'ny olona hatramin'ny pastera ray aman-dreny fa tsy tia lahy fa mani rendrianina nanao an'izao tsy nitenenina rendrianina elahy rery nitenitenenina tam'izany latsalatsain'ny papanay a atrao amin'ny WC de mandona ny lohako amin'ny WC dro Jesosy a zao foana atao andohako izy ndevola miela tao FPVM miela amin'ny FPVM io miela zany hoe za tsy aly za tena zany ke tena miteny oatra za tsy ala na amin'ny alina matory ary za tsy ala fa za tsy manarakolona ny andehanako fa Jesosy ny arahako eraky ny lalana de miady amin'ny saiko foana za tsy ala de amin'io le anao miteny tsy miala iny hoe fafarahano maso ohatrany vaka indray ny trano taorianan'izay tsisy nininina lasa indray nanao tafika masina tany Antsirabe efa toroko zao no mitoro teny de ozy le pastera teo hoe ianao moa le nisy fanamamitaka alao anao raha latsy mitoro teny aloha fa alao mba olona hafa za anaty akanjo amin'ny famitana baiboly a de za mipetraka teo amin'ny altara tsy nitoro teny a de niondrika fotsiny atao Jesosy aza vela misy mahita mitomany eto androany fa te tomany be ao a Jesosy efa toroko zao mihitsy no mitoro teny efa amin'ny fotoana farany de tsy ianao fa ianao masa nalahelo a tam'izany de anisany tsaroko tam'izany hoe nampahery a Jesosy de tam'izany nampahirezan'ny tompo a de reto zavatra roa reto tsy mafy noho ny aretako ny tompo iny aretanao io tsy mafy noho ny aretako io aretanao io de naseho amin'ny tompony kisarisary le izy le samborona ohatra amin'ny biby kely sanatria ohatry ny alika kely raka ny tanàna ria de nikapokapohana pa aizy lahy teneny hoe izy ary zany mikapoka zany raha osy jamba de nitantara teto dadandre mandeha de rotirotika mihitsy mifoky ray manontolo hoe zany venona anjoanao nisy boky anankiray zay raha mbola tediaviko tsy mety hitako hoe nitantara mihitsy hoe tamin'ny Jesosy le nikapohanao ny tao anatin'io any io a de rehefa ivoaka ny miaramila tam'izany de eo amin'ny Jesosy no mivoaka zany mpanjaka de nalahelo be ny tretran'izany hoe ndro rano maloto rehetrarehetra natao tamin'ny Jesosy de nalahelo atao ohatrany tena nalahelo hoe ay zany Jesosy a tsy mafy ny aretako noho ny aretanao tsy mafy raha lahy ny aretantsika noho ny aretan'i Jesosy a aza milaza zany hoe mafy te aretako ty fa tao anatin'izany ady mafy zany ihany koa no nampahirezan'ny tompo tamin'ny alalany tony hira tony hoe rehefa tena nangataka Jesosy mbola momba avy ianao miaraka amiko ve ianao Jesosy ty avy ianao de anisan'ny hira nampahery antsika ihany koa fa mino fa na ianao ary mahery amin'izany le hoe 473 momba anay ry Jesosy tompo iraitsika kely zay a ao ndreny lohanao zay miatrika ady ihany koa androany teneny Jesosy momba anay a ry Jesosy tompo ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy zany a fa ho faranako a itoro teny eo rehefa avy eo 473 a hira ho an'i Jesosy tsika momba anay ry Jesosy tompo fa maizina ny andininy voalohany a sy ny faharoa ihany eo ampipetrahana ao ndreo a ny lohanao favakytsika sotra Jesosy izy toana miresany zokora lasary la ray aman-dreny io dady io ane tamin'ireny faninjian'ireny pastera ka nibatainy trotrona hoentina mitsoka io hoentina mandosika io araky ny tanàna de za mino an'izany tsy hoe mafy rangan'ny retan'izany olona zany misy olona kay tena mbola miaritra amin'ny mafy koa no zay retantsika zany fomba an'Andriamanitra zany ilaina ao anatin'ny ady rehetrarehetra zay atrehana aza malaky mitady vahaolana any amin'ny kafo
jesosy any atsoina andao aloha ataontsika indray mihira faharoa mandalo koa ny androna ety andininy faharoa ka mialoha ny fifaliana indraindray ohatrany tsy manam-pifaliana zany tsontsika amin'ny fiainana no ny alahely misy miady mihitsy ato zao miatrika ady androany za pastera tena ny vadiko ane le raha matotonga atao tamin'ny herinandro pastera ny zanako marary ny kanser eny any hôpitaly aziara zao aray zany vadinao ny eny vadiko efa maty pastera nga tsy mananjanaka afa-tsy io ianao ro ny zanako ndray marary io a ndray lasa adalantsindrona roro le vehivavy a tsy mody ao aminay tsy hitako tsonjy ambara amin'ny ramatoa iteny avy eo meko maherezy ianao ka vitan'zany io e tsy vitan'zany eny eo zany eny tsy manaka atao de nitsapaposy fotsiny azembalista titiny eny a ivavaka ao anao a mandalo koa ny eny androna ety ka mialohatra amin'ny fifaliana mila tsy anam-pifaliana handin'ny faharoa iondrika andraitsika taovy amin'ny fono rehetra mihitsy ka mialoha ny fifalianay mialoha ny fifaliana miovaova miovaovy sabetrisa teneny jesosy ritsy miovaovy ritsy jesosy mafy ny enany malagasy akehitriny rehefa misy olona mitaraina tsy hitatsony zay ambara aminy ohatrany efa ao anaty aizina tanteraka jesosy misy olona ko tongeto mila fampaherezana izy eona aminao ny atondiany eto fa tsy hitady ana hitady anay akory miangavy anao jesosy androany nizaniza tonga eto amin'ity toerany ty ataovy tsapany fa eto ianao teto ny namonjenao anay teto ny nanasitrananao anay teto ianko mbola anangananao anay amin'ity tona vaovao ity maro ny faninjehana efa niaritra tamin'izao fiangonana zao rendretrarehetra eny tsy azo ody tsy hita maro ny zavatra ny anjady na tamin'ny tsiraray-pino aranantsoahana tany enelakela trano rehetra tany maro ianko ny retandreto vahoakanao reto na any amin'ny fianakaviana ary marary eny jesosy ny hoe ahilikilika ny fianakaviana ianao noho ny amin'ny fivavahany tsy hitatsony zay tany andosirana ndraindray ifambaniainana mantsy zany jesosy tsisy piresaka tamiko zany tsony ianao mandeha mihitsy ary ny hoe tsy milevina pasandrazany fa tsy olany zany jesosy na ilevina na tsy ilevina any tsy olany zany manana tany andevenanay foana ianao satria tsy miangatra ianao mety tsy tiany olona koa zay noho ny aminao tsy tiany olona koa zay raha vao maheno an'izany hoe paster randrena toandro zany de misy tena tsy tianay ao amin'izany fiangonany zany ve misy ianao fa tsy olany zany ny olona mety tsy tia fa ianao tianay foana jesosy eto amin'izao fiangonany zao androany re misy olona te eona aminao hoetiny eo aminao ny etaetany hoetiny eo aminao ny adiny jesosy te eona aminao izy ny atongavany eto hoe tsy hijery ny fahaizany mitoroteny akory na hijery zay mety ho fahalalanay fa te eona aminao izy vavaka amin'ny anaranao mba ho tafahoana aminao ane zay rehetra tonga teto androany ary anangana azy ndray ianao amin'ity taony ty ka masony mihitsy no ahita fa zay nitahinao Jehova te nitahinao hatramin'ny taranaka fara-mandimbina sotra indrindra jesosy sainy mba anjarako teto amin'izao toeran'izao mametraka ny mpino eo ampelatananao mivonahitra ao amin'izany iny dia ho anao rery any amen samy ho tahin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray eny ry havana malala rehetra mitombo raha nandreny tenin'Andriamanitra zasy ianao izay nanoritory fotoko nampiantso ny ray aman-dreny lehibe dada Randrenatoandro nananatra
nanitsy na mpianatra tsapako hoe ao lay fitiavana na mpiantso koa ny brafoy be na nanatra na mpianatra na nitsy tsapako ao lay fitiavana tamin'ny farany taona teo a raha nitondra ny tenin'Andriamanitra teto a nisy teny naloaka ny vavako nandratra fo anareo na ny mpanaraka any amin'ny hainao manjery na ny manaraka any amin'ny YouTube na ny amin'ny Facebook na ny manaraka any amin'ny fahitalavitra any amin'ny riana faefatra faharoa voalohany eny ny manaraka miatrika amin'ny vantaneto ho ny soratra masina hoe loza ho an'izay avian'ny fanafitohinana resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fananarana ny fanitsiana ka tonga mialohany iantorahantsika rehetra amin'i Jesosy dia mifona eto anatrehanareo aho fa tsy te ho rava fa maniry ny fananganan'i Kristy ka dia mifona aminareo amin'ny teny naloaka ny vavako nandratra ny fonareo rehetra ry mpianakavy ny finoana za mino fa za senao ifampitantana andovan'ny lanitra zay ny tanjontsika zay ny fanirian'ny fotsika rehetrarehetra zay fanirian'ny fotsika zay andeha ataotsika ny laharan-kira fahavalo amin'ny firana fanampiny andininy voalohany eo ampipetrahana ny andininy fahatelo no ataotsika eo ampitsanganana masoko manganoano mitomany fendrano no ny eloka efa vita mitodia mitony raha nahita masonao be fiantra ry mpamonjy ny mahantra o voavitra lay very ny fitiavanao mahery
Jesosy io ny maniry mikatsaka ny zava-panano mampandroso, tsy mety mangina ny fonay resy lahatra ny amin'ny teninao. Zay faresedahatra ty anatinay zay mitondra ny fahatsapanay ny fahadisoanay, na tamin'ny tenina loky ny vava, na tamin'ny fomba fijery, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny famindra, na tamin'ny fihetsika, nanala baraka ny anaranao. Mifona aminao zay Jesosy, ny amin'izany fahadisoana izany, mifona aminao zay Jesosy, mamindra fo, mamela iloka, torotoroa re ilay fo vatonay e, mpanota teo anatrianao zahay, ny nanometsinanao fona, ny monimonina fona, tsy nanaiky ahitsy, tsy manaiky ny teninao, manohitra ny sitraponao, zany angen'ny fiainanay ay, feno fitiavany tena izahay Jesosy. Mifona aminao, ny amin'ny tenina loka ny vavanay nandratra ny fony hafa, lasa nampisain-dratsy ao anatin'ny olona. Fona aminao zay Jesosy fa ny fihetsika ay manafitony ny olona. Fona aminao zay Jesosy fa ny fitondran'ny tenanay adala zay tsy foinay ny fomba ny razambenay, mangalatra, mamonon'olona, mijangajanga, mandainga, lavitra ny sitraponao. Tsapanay ny fitiavanao Jesosy, namorinao anay eto amin'ity toerana ity, mitondra ny fifonanay zay amin'ny elam-paladianao, mamindra fo aminay. Ataovy maharikoriko anay ireo lalandiso tsy andovanay ny lanitra, na amin'ny teny, na amin'ny fihetsika, na amin'ny fisainana, na amin'ny fijery, na amin'ny fitondran'ny teny, lavitra ny sitraponao, manohitra anao. Ataovy maharikoriko anay zany Jesosy, ataovy tofoka sy lehany zany zahay, ataovy tsy teheritreritra n'izany tsony amin'ny fiainanay, mba ho tena tafaray aminao. Raha nanota teo imasonao ny zanak'Israely, nanota teo anatrianao ny ponina Ninive, ny rehitra ny fahatezeranao, ka ny andringana azy sy amono azy, fa rehefa andrano maso ny antorany taminao ny bebaka, namindra fo sy ny antrainao. Ary nyteny tamin'ny Efraima mihitsy anao hoe, ino tsy hanoto olo fo anareo aho, fa mindra fo aminareo. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka indrindra, fa Ezekia neka ny avonavone, tena ny avona, na mpitondrainao teny amin'izay Isaia hoe teneno Ezekia ilaza amin'ny ankohonany fa anio ho faty izy. To tika tiany amin'ny rindriny Ezekia an-dranomaso, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Izany nahatonga azy ny faly rehefa namindranao fo, nomenao 5 taona indray. Faly izy ka ny teny izy nanao indro tonga fiadanana lay fahoriana mangidina anjoa. Izany koa ny mahatonga anay hanandra-peo ankehitriny manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy isay Jehova eloka ary tsy misy vitaka ny fanahy. Mino an'Andriamanitra ray tsy topo anao lanitra sy ny tany Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijalana nambaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina,
nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavan'Andriamanitra Kristy avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana manakizay amen. Tsapanao ve efa namindra fo tokoa Andriamanitra, tsapanao ve efa namela ny elokao izy tany an-danitra ny endra velon-janahary nampianaran'i Jesosy hira anankidimy amin'ny teny malagasy ny anankiray andeha ho safiditsika nandratantsika feo ny fa 430 amin'ny firana fifoazana andininy voalohany ihany ny foko no mifaly fanavotanao voaheloka ho very fanafanao andininy voalohany ihany isoratsika an'Andriamanitra. Kunila Sunenane Sinieti Etinu ifalia Faza Vapu Narari Jesu Silu Anda Sana Ali utanteraka tokony izany amin'ny anarany raha isy izany ary ny fanahy masina amen. Mazoa toerana tompoko. Inarety tonga amin'ny fotoantsika izay amakinany reto anniversaire ireto ny amin'ity androany ity dia fantatsika tsara moa zany fa dia mankalaza anniversaire lehibe ankitsika tamin'ny herinandro iny anniversaire an'izy ary enoamisaotra indrindra dia andao aloha tonga dia ny andadana tongatsika dia tonontsika daholy reto ambony reto asaintsika dada mba hitsangana kely vetivetika dada fa ho arabaina dia hitsangana daholy tsika rehetrarehetra amin'le fomba fiarabantsika any hoe bon fête papa séri ndasy aloha roitina dia atao mamy tsara mihitsy dia mahara manao bizitsika meo bizo tsara mihitsy izy zao izy mbola hitatsika zao manisa telo dia miaraka amin'ny teny anatsika isa roa telo bon fête papa séri bizo amizay tehaka mafy eo any dada ary ny teny ampahirezatsika any dada dia raka mivolaza hoe tsy opahany ianao dada ary tsy angozoozo mandrakizay raha mbola Jehovah koa no Andriamanitra ary ny tsodrano ihany koa moa zany na dia zanakary izay mirary dia mirary mba ho tratra andro taona iainana tombonandro teny izay satria mbola mila anao izay sa anao izy nareo za mihitsy dada dia farany ankitso lava savary tsy lava kabary fa tena tiana ibe anao dada miaro mameritsika hoe ahoana tena tiana ibe mihitsy dada dia zay dada mahirizanindra sotra tofoko tehaka mafy eo any Jesosy mahazo toerana isika rehetra afaka manatitra bona anniversaire zay rehetrarehetra anatitra izany rehefa avy eo zany eny ary natao anaty valopy tsy maninona zany afaka manao izantsika mandray mandrentsika reto anarana manaraka reto ny anniversaire androany fa 7 volana janoary taona 524 dia vakina mpanajana mpitiavana ray aman-dreny zoky zandrisany raha andriamanantena miary soa itokina 10 taona tamin'ny 17 janvier dia mangataka fahendrena raha kotaromanana Jean Claude 13 taona tamin'ny 4 janvier teo mangataka vavaka raha manantsiheny teria tamin'ny 14 janvier rasosva manase Hudson France tamin'ny 19 janvier teo raha ary malalatina Yolande tamin'ny 6 janvier teo raha Elson Mamtina tamin'ny 17 janvier raha zana-pamonjy Irlandina 19 janvier raha lantonirina Nina Clémence tamin'ny 19 janvier raha velo Parniena Sylvain tamin'ny 18 nirina Harmanana
ary malala Célestine tamin'ny 13 Ravaorsoko Louisette tamin'ny 15 Razana Jatovo Nirina Prince tamin'ny 18 Nomenjanary manana Ursule Tina tamin'ny 15 Razaka Rivony John tamin'ny 7 Rajakoba Alexandre Iva tamin'ny 17 ihany koa Rajona Joely Rinivo telopolo taona ihany koa Razafi Maefa Tojo lahatra Rivony tamin'ny 6 janvier raha ary manana Oloniaina 16 ary ny farany Rawelson Josette tamin'ny 13 janvier ny teny zay hoe tsika ho azy ireo dia efa teny efa mahazatra fa zao kosa tsy atao amin'ny fahazarana fa raiso ampinoana mihitsy ny Salamo 32:8 fa tena anisan'ny tsy foka rehefa zany raisitsika ampanajana sy ampitiavana ampanekena dia tanteraka amintsika mihitsy zany Andriamanitra manolo-saina izany zao le teny ao amin'ny Salamo 2:7 ho an'izany manana anniversaire rehetra izany ny amin'ity androany ity raha ao le manana anniversaire saiko mba hitsangana izy raha eto ho an'izay rehetra eto le manana anniversaire rehetra eo na tsy voatonona anarana ary asaina mpitiavana hitsangana ianareo fa ho anareo ity teny ity sotra tompoko zao le teny fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny amin'ny Salamo 38 manao hoe anome sainanao sy ampianatra anao zay lalakaleanao ao hitsinjo anao ny masoko ka nolo-tsainanao ao amen tsangana hivavaka ho azy ireo azysika vavaka aveatrantsika misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray zany hoe mahazo tombonandro zany sarobidy eo anatryanao zany misy nefa lasa Jesosy misy koa mbola mena tombonandro faly be koa zay satria tamin'iny herinandro iny no anniversaire tsingeritaona amin'ny pasteur Ray Aman-dreny dada Randrena Toandro Jean Joseph Jesosy faly be zay satria anisany fahasambarana sy fifaliana ho anainy hoe mbola manana Ray Aman-dreny izao fifoazana izao dia io ny Ray Aman-drenynay dia mitondram-bavaka ho azy mandrakariva so an'izay manana anniversaire zay araky ny teninao fa tsy hopany izy ary aitombo hery ho tahaka ny voro mahery ny teninao elatra no iakarany araky ny voalazanao ary dia arakaraky ny andianany vao mahitombony hery eny ampandehanany eny fa ianao Andriamanitra nefa nyteny hoe za Jehova no mitahazy sy miahazy ka isaky ny indray mpimaso no andemako azy dia ho tanteraka amin'izy ireo koa ny teninao manao hoe fa masoko sy mifoko dia ho ao aminareo mandraka ariva sotra Jesosy dia rainy mandraka izay ny anaranao masina amen nampetraka ny fiangonana tonga fotoana amin'ny 10 minitra tsika dia miarabantsika rehetra zay sekoly lahy tokoa ry dada malala dia faly miarabany dada amin'izao veriverisera ny dada izao dia faly be zay dia ndentsika ary hitsangana anao ny raha 12 anao tsy mitsangana fa ny mpampianatra sy ny mpianatra ary ny diakona pia no mitsangana manao ny raha 12 andiny voalohany any velona sy mahery ny ten'Andriamanitra indray izay madinika ao dia mirabanao dia inganesa Jesosy mba hompiany mpakatoa tokoa amin'izay teny omena ho anay eto fa tsy hompanadino dia ambaranay Jesosy fa tena tianay ianao tianay ankizy ianao tena tianay be ary tena tianay be mihitsy ianao Jesosy dia biso be Jesosy amen mipetraka isika tompoko ten'Andriamanitra tonga amintsika rak'izy androany ro antsika rehetra dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Jakoba any faraparany any amin'ny alohan'ny epistily Jakoba toko 4 dia ny andininy fahafito tapany voalohany any
Jakoba toko faefatra ny andiny fahafito tapany voalohany any tonga dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa dia maneke an'Andriamanitra ianareo. Izay ny tenin' Jesosy zany hoe manaiky an'Andriamanitra foana tsika araka izy na mofo gasy ny goûter na pizza na iranana makaiza na irana makay zany dia manaiky. Izay ny tenin'Andriamanitra fa aza manao ohatra ny omby. Eny hoe nge ny fitaraina nataon'ny omby taraina tamin'Andriamanitra ny omby hoe Andriamanitra ianao dia fantatro ary reko foana moa fa tsy dia hitako loatra ilay fahamarinana hoe ianao dia tsy mba miangatra, ianao dia tsara fanahy fa za kosa Andriamanitra mahita hoe ianao dia miangatra. Samy biby any izahay sy ny kisoa, nefa maninona ny kisoa tsy mba miasa mafy, izy velom-potsiny fanakanina. Fa izahay omby miasa mafy izay na atsaha na tanàna, tondra enta mavesatra, misy tambary ary mbola tsy vitan'izany fa karavasiana ihany izay. Dia nefa Andriamanitra rehefa tonga koa ny fotoana samy fahafatesanay ny omby ireo kisoa ireo fifaliana ho andra olombelona mihitsy zany hoe mihinana kisoa zany, mihinana kotleta, mihinana zao karaza jambon, mortadelle, ambony eo zao misy sakafo be rehefa aveo tsy maintsy misy ireo sakafona kisoa ireo. Fa izahay omby ingehondry Andriamanitra dia mararo zareo olombelona mihinana hen'omby, mihinana viande rouge, makararo mampiakatra tension an'zareo izay dia tsy tiany izahay. Nefa velona izay miasa mafy ho an'zareo. Dia ahoana ny hevitra ao amin'izany Andriamanitra? Dia hozy Andriamanitra hoe ny azo raisina amin'ny fitarainanao ry omby fa saingy izao kosa ianao ry omby dia tsy mahay makasitraka mihitsy ny zavatra fahatsarany ao anatrehanao. Jereo ireo kisoa ireo fa malemilemy kely ianao matanjaka, tena ngeza sady matanjaka. Zany mahatonga anao hiasa mafy, zany mahatonga anao karavasiana, tsy maintsy mandalo karavasy, mandalo asa mafy rehefa teo matanjaka. Dia zany tsy mba hitanao ary lazainao fa hoe tsy dia tian'olona. Eny misy karazan'olona tsy mihinana hen'omby satria tena makarary. Fa ahoana kosa reny fihinanana hen'omby ritra, silamangany, tsy hitanao ngany tsirony ireny rehefa atao lasopy. Fa ny anao zay an'olona any ny tsiritinao, tsy an'olona moa fa mibiby any kisoa. Ary tia ny tena tsy hitanao hoe tsy fantatrao nga fa ny omby vavy nge manome ronono ireo kisoa vavy ireo nga manome ronono, fa ny omby vavy ihany no manome ronono. Ny ronono azona dibera, azona fromage, azona zao crème rehetrarehetra izao. Zany tsy hitanao ry omby ary tia ny tena lazaiko aminao faran'izay mampalahelo aminao. Ianao tsy mba azo irahana mihitsy. Alefa ianao hoe ndana ry omby mampianatra sekoly alahady. Dia ahoana ny ataonao? Non, za tsy mpianatra, iza ny savoritaka amin'ireo zazakely be da be belelo ireo. Tsy hitanao nga ry Andriamanitra rehefa vidirany sekoly alahady na amin'ny azony elo fa korotana be nge eo ambony ao. Non, eny ara ry omby irahana indray ianao mandana manao asa-pifoazana. Non, za efa miteny anao Andriamanitra fa za miasa be na atsana tanetiko, aiza no ahavitako manao asan'ny fifoazana izany. Eny ara ry omby ekeko koa izany fa zao ary rehefa tsy afaka amin'izany rehetrarehetra izany ianao ianao milaza fa miasa mafy, manam-bola be izany ianao. Hitako tsara mihitsy ianao ry omby fa izay tianao omena ihany no omenanao. Za nge mahita ny ao anatin'ny fonao sy nomena hoe tonga izany ny asa-pifoazana, alefa ny tafika masina dia izao ny freny ankizy mandeha. Dia izay sombitsombony ihany nomenao, iny ny 3 alina, iny ny 4 alina. Raha tena sitraky ny fonao mihitsy sa hoe tsy afaka ianao tokony le frais be ray manontolo iny ny ankizy iny nomenao. Zao tsika manao ezaka sary sy feo, tsy hita ianao amin'ny levée de fond, tsy hita ianao amin'ny sakafo amin'ny déjeuner, fa le procession iny ianao mba hitaka. Zao no lazaiko anao, ataovy ny asako dia maneke anahy fa ny kisoa raha vao irahana iny natao aminy dia ahoana foana izy na makaiza izy na makaiza na efa vononao faty ary izy dia mbola zany ataony hoe ka dia izay no farako anao ry omby hoe taona ny fanamboarana ny rava sy fananganana ny ravy ty amboary io toetranao rodana be tsy mety manaiky ny asak'io. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany
entoko dia miarahapantsika rehetrarehetra indray a amin'izao maraina vaovao izao. Misaotra an'Andriamanitra, asa dininareo foana ny tenin' Jesosy fa fifaliana ho azy ny mahita antsika miangona. Hoy soratra masina hoe aza manadino fiarahantsika mivavaka. Misaotra tovy. Androany dia fotoana lehibe ho an'ny sary sy ny feo, zava-dehibe zany. Efa nanao fitenenana izay a izao maraina izao fa ay ono to tsy mandenga sary sy ny feo ao amin'ny rihana voalohany eo sy ny rihana fahaefatra hony a dia sady tsy mandeha ny feo indraindray, ny sary koa paritaka fotsiny, tsy miangona mihitsy zany a izay atya dada. Mbola maheno tsara ve nareo zao any ny rihana voalohany a après tijerinareo hoe maheno tsara? Raha tsy maheno tsara dia aza ampiretina ny jiro. Zay saotra tompoko, saotra anareo. Ianareo ny mirihana fahaefatra ve maheno tsara zao? Ampiretina jiro hoe tsy maheno. Tanao zany dia zay mbo naheno fa dia misaotra anareo hoe misaotra tsara zany. Dia nanao lalàna mihitsy zay zao hoe enareo mpikarakara ny feo a sy ny sary mipetraka mihitsy any amin'ny rihana voalohany sy any amin'ny rihana fahaefatra. Dia rehefa misy tsy metimety any a dia jereo tsy mivavaka mihitsy ny indraindray ny andry dia malahelo be izy. Noho izany dia nanapa-kevitra zay tamin'ny Brovoibe fa tsy maintsy mividy ilay haut-parleur kely misy tongony iny aloha, efatra amin'ny rihana voalohany, efatra amin'ny rihana faharoa, tsy maintsy atao zay a tratra amin'ny herin'ny androany dia tsara. Fa ny farafaratsiny a amin'ny fandraisana tapabolana androany. Malahelo mihitsy Jesosy, aza miteny hoe Brovoibe malahelo, fa Jesosy zay mba nainga azy, iaino azy, tsy mahininninina. Dia fahavoazana ho antsika fiangonana zany ary tena fahatiantoka ho an'Andriamanitra. Ka samia mieritreritra daholo amin'izany fa tsy maintsy aloha zay hoe dia tsy maintsy atao e, na misy inona na misy inona tsy maintsy maheno tsara aloha ao amin'ny rihana voalohany sy ny rihana fahaefatra, na dia le haut-parleur kely misy tahony kely iny aza matanjaka be iny a atao ny anelanelan'ny vahoaka eny. Saotra tompoko, saotra tompoko, saotra tompoko. Faharoa, ohatran'ny efa maizina ny marainy amin'ny dimy zany mbola maizina, ny amin'ny enina efa manahirana be, ka sao dia tokony hiditra amin'ny fito amin'izay tsika amin'ny tapabolana androany amin'ny fandraisana. Zay manaiky an'izay a atsakany ny tanana zay hoe hiditra amin'ny fito amin'izay mifandraisana, ary hoe izay amin'ny enina ihany ary ana aminareo rihana voalohany hoe izy antianareo le miditra amin'ny enina salesa amin'ny fito ihany, raha amin'ny enina dia ampiretiny jiro, raha amin'ny fito ampiretiny jiro. Rihana voalohany tsy miteny tsy mivolana zay eno amin'ny fito reo any, ny any amin'ny rihana voalohany sy ny rihana faharoa, ny any amin'ny rihana fahaefatra sekolalahadiny any. Dia amin'ny fito zany tsika amin'ny fandraisana février, fa amin'ny herin'ny androany zany a dia miditra ny elanelany tsika, sady tsy amin'ny enina tsy amin'ny fito fa amin'ny fito latsaka fefany. Zay aloha zay fa tena maizina
za raha o ambony eo mba tena angekaingina jereko fa mbola maizina ny andro any aloha zay e manjary miazakazaka be tsika de reraka eny an-dalana eny a tsy mavita vavaka ntsony fa matory ampitoerana sisa ny atao atam-piangonana misaotra tompoka ny amin'ny fiaraha-miasa zay ary a zao tsika dia anolotra anao fanatitra ho an'i Jehova amin'izay rakitra fanatitra voalohany sy ny faharoa araka ny mahazatra ho an'ny fiangonana fa androany kosa disy procession ho an'ny sary sy ny feo sary sy ny feo zany a dia misy brofo be miresaka amiko entoko tsisy brofo be reo ka tsisy brofo be o ray fotsiny trésorier général raha eo any sa eo mivadina mba lazaina izy a ho tonga ho mbirondata amin'ny 4 ariva latsinainy amin'ny 4 ariva fa misy zavatra anankiray tsy maintsy tapatsika ainganadaingana sotra to zay zany a de samitsika mba manao zay azontsika atao rehetra amin'izany sary sy feo zany mbola isy fetsikatsehana atao moa rehefa kelikely io fa de zay aloha no atao a ezaka voalohany atao efa ezaka faharoa ngambana tsy diso a faharoa procession androany zay mamempifaliana no akasitrahana indrindra
montsy ny fanahy padesiao mandrakizay dia faly miarabantsika rehetra vahoakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadaniny ho amintsika tsirairay avy. Dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Ny vaky tenitsika ny ho alahady dia ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4. Ilazana isika fiangonana fa hanatanteraka ny batisa faobe isika ny asabotsy voalohany volana febroary amin'ny 7 ora maraina. Ny dindinika mahakasika izany dia atao ny alatsinainy 7 janoary amin'ny 2 ora sy sasany. Ilazana ihany koa isika vahoakan'Andriamanitra fa efa mivoaka ny kalendrian'ny fiangonana izay amidy amin'ny vidiny 3,000 ariary. Izany dia ho hitantsika eny amin'ny dekona sy ao amin'ny sekreteran'ny fiangonana porte 1 sy ny sekreteran'ny fifoazana porte 7. Avy amin'ny sa ilazana ny mpianatra sekoly alahady rehetra fa mianatra isika androany ao aorian'ny fitaom-pivavahana voalohany toy ny mahazatra dingana fahatelo hatramin'ny dingana fahasivy ary ny dingana olon-dehibe dia ao amin'ny premier étage, dingana fahafolo hatramin'ny dingana fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo ao amin'ny rihana fahaefatra. Ny fifampiaraban'ny mpampianatra sy ny dekona mpianasa kosa dia atao anio ao amin'ny 4e étage manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Azadino ny fitaovam-pihinanana. Avy amin'ny FSAT antsoina ny filohan'ny sampana ny Braony FSAT ny komity ny FSAT ho tonga ivory ny alatsinainy rapitso alatsinainy 20 janoary eto amin'ny rez-de-chaussée manomboka amin'ny 10 ora ariva. Ko manentana ny fahatongavanao satria zava-dehibe nodinina amin'izany.
avy amin'ny gaetamma atsona isika rehetra mpikambana ato amin'ny sampana gaetamna mba hanavao ny fisoratana anarana ny alahady 12 janoary ka hatramin'ny alahady 3 martsa 2024 koa izay tsy tonga manatanteraka izany mandritra ny fotoana voalaza dia iverina ho manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony ilazana ihany koa ny dekona pia sy ny mpikambana rehetra ato amin'ny sampana gaetamma fa nalahady fa 9 janoary izao isika no anatanteraka ny fifampiarabana izay natratrarantsika ny taona vaovao izany dia ho tanterahana eto Taninandrano amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny 10 maraina ny andindiny mahakasika izany dia azonao alaina amin'ireo komity mpitatana koa satria efa vita ny fanatitra dia mangataka ny ray aman-dreny mba hanolotra izany. ento ataovy zava-dehibe aminao mihitsy ny manao ny asan'Andriamanitra satria ny hirantsika izay ataontsika izao dia ny hira 700 amin'ny firan'ny fifoazana mo vita ihany ve tia didy lehibe izay napetrako ny tompo Jesosy taminao io dia hiran'ny fifoazana izay nampianarin'Andriamanitra anendravelonjanahary ono tany an-danitra ary nandritra ny ora maromaro mihitsy izy nianatra anio tany an-danitra tany dia mihiran'io daholo raha mbola fifoazana eto ambonin'ny tany hoe mo vita ihany ve anjeliny nampianatra an'izany zany mo vita ihany ve tia didy lehibe izay napetrako ny tompo taminao ny avona zay ale lalana lavitra zany loha samangina re lalana sarotra zany tany maro manerana ny nosy dia Jesosy avy mba meteza ianao mba hitatana ny dia tsy zahay no misafidy fa ianao no maniraka no mandidy indininy voalohany sy ny indininy fahaefatra hoe tsy avelanay tokoa ianao ry Jesosy raha tsy momba sy mitanay tsangantsika rehetra vita ihany ve zay napetraky Jesosy ny akon'iza ihany lohasamania ny marono mane si Jesosy Velanay si ave ratsimo si itu si upando pumatuki sotranao Jesosy maniraka anjely mandray anjarany ampahery anay ampandresika anay ampitombo hery anay ampitombo fitiavana anay hanao ny asanao Andriamanitra sotranao zay satria mpiara-miasa aminay tokoa ianao sotra Jesosy fantatro ny fahalemenay fantatro koa
izahay mora kivy indraindray ary mora miemotra aza fa ay ianao an-danitra mahalala ianao miaino io a mahereza maniraka anao Andriamanitra so tsy vita izay anjara napetrako ny tompo taminao. Tonga ny ampona izany Jesosy mangataka anao ary mba handray anjara mihitsy any amin'ny vahoaka rehetra any amin'ny fon'olona rehetra any Jesosy, tena mijaly ny olonao manao izay azonay atao mihitsy zay Jesosy, na misy ina anjena aingana aloha na dia aingana fotsiny ary an'izao vahoaka tsy maheno any ambony rehetra any, ka dia ampaherezo izay anao ny asanao fa tsy avelanay ianao raha tsy mita sy mamonjy anay. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina Jehova tompony maro enitsika voninahitra amin'ny rehetra. Amen. Petraka izy. dia hotoizana ny famakinan-draharaha avy amin'ny vondron'ny mpampianatra. Ny sampana vondron'ny mpampianatra dia faly mampandrehantsika mpiara-mivavaka fa ny fandraisana mpikambana vaovao dia manomboka tamin'ny 9 janoary ary mifanana ny 1 martsa ho avy izao ko manainga antsika mpiara-mivavaka rehetra. Feno 15 taona no miakatra ary na inona asa ataontsika ny vondron'ny mpampianatra natevin-daharana azy. Entanina manokana ihany koa sika katekomena sy mpandray fanasan'ny tompo mbola tsy any anatin'ny sampana hiditra vondron'ny mpampianatra. Ny fanavaozana ny fisoratana anaran'izy ireo dia mifiarana ny 13 janoary ho avy izao. Avy amin'ny fefy ho an'ny dekona mpiasy ny mpikambana fefy rehetra dia ilazana isika fa ho tanterahana ny alahady 20 janoary ho avy izao ny fifampiara-batsika any Kianja Akadindambo Ambohimankakely ao amin'ny espace fiantana. Avy amin'ny Kateza, ny sampana kristiana tanora zandriny ampandrana tanànan-drano dia mampafantatra anareo ray aman-dreny sy ny dekona mpia fa anatanteraka ny fifampiara-banatratry ny taona ny sabotsy 20 janoary koa misy ny fisoratana anarana mialoha any amin'ny Birao ny amin'izany. Efa misokatra ihany koa ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho an'ireo mpikambana katezaty rehetra sy ireo izay maniry ny verina ao amin'ny sampana. Ny toerana hivoriana dia ao amin'ny salle 318 3e étage isaky ny sabotsy amin'ny 2 ora sy sasany. Avy amin'ny sampana lehilahy kristiana na ny SL4 ilazana isika fa ho tanterahana ny alatsinainy 20 janoary hatramin'ny alahady 20 janoary ho avy izao ny herinandro mibokatry ny SL4 ka toy izao ny fandaharam-potoana ny amin'izany. Ny alatsinainy 20 janoary amin'ny 5 ora sasany fitaovam-pivavahana fanokafana ny herinandro mbokatra ao amin'ny rihana faharoa. Ny alarobia 20 janoary fitaovam-pifoazana amin'ny 2 ora sy amin'ny 9 ora. Alakamisy 20 janoary amin'ny 2 ora sasany conférence iarahana amin'ny pasteur Iraka Mamilalaina mitondra loha hevitra hoe ndao anangana ny rava. Ny zoma 20 janoary amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny rihana faha-efatra tantara tsehatra iarahana amin'ny SL4 ravahana rindrakira miaraka amin'ny tarika jirobe. Ny sabotsy 20 janoary amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny rihana faharoa rodorodo fananganana anasana ny SL4 sy ny ankohonany ireo mpikambana tranainy ary ireo mpiara-miasa rehetra. Ny alahady 20 janoary tontolo andro kosa ny amin'ireo fitaovam-bavaka fidirana ny amin'ny 9 sasany ny amin'ny 10 amin'ny 2 ora sasany ary ny ariva amin'ny 10 ora sasany kosa dia rindrakira lehibe iarahana amin'ny SL4 sy ny tarika ny fanilo. Avy amin'ny CFF ilazana isika mpikambana ao amin'ny CFF fa ny fanavaozana ny fisoratana anarana dia manomboka ny asabotsy 20 janoary ka hatramin'ny asabotsy 1 volana mars. Marihana fa tsy misy olona hafa misolo tena fa ireo izay tonga vonona izay tonga ka vonona tanteraka ny asan'Andriamanitra ihany no afaka manao ny fanavaozana. Heverina ho toy ny manala tena izay tsy tonga manatanteraka izany mandritry ny fotoana voatondro.
ny korala fohy bea dia faly manasa ihany koa ny dekona pia sy ny mpikambana rehetra amin'ny fifampiarabana tratry ny taona izay ho tanterahana eny amin'ny vavahady maitso Ambohimalaza ny alahady fa 20 janoary ho avy izao ka ireo izay mikasa ny andeha amin'izany dia misoratra anarana mialoha any amin'ny birao alohan'ny alarobia ho avy izao. Avy amin'ny sampana fanantenana ilazana isika fiangonana fa hifarana ny alahady 20 janoary ho avy izao ny fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana manomboka amin'ny 5 taona noho ny miakatra no afaka miditra ao anatin'izany sampana izany. Ny fotoam-pivoriana dia isaky ny alahady manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitrano 318 koa manantenanao izay mbola manirana tanteraka izany fisoratana anarana izany ho tonga anio hariva sy amin'ny alahady ho avy izao. Avy amin'ny hafafi ilazana isika dekona piany hafafi fa ny fifampiarabanana tratra ny taona dia ny alahady 20 janoary ho avy izao any amin'ny fofikriana akady kely izay rehetra natrika izany dia misoratra anarana ao amin'ny Madame Raymond mba hafantarana ny isantsika. Ny mpikambana rehetra izay andeha amin'izany fifampiarabana izany dia tsy maintsy misoratra anarana any amin'ny tompona andraikitra mba hisian'ny fandaminana ny farafisoratana anarana dia ny alarobia 20 janoary. Ilazana toy izany ihany koa ireo maniry hiditra ho mpikambana fa hatramin'ny farany volana febroary ny farafandraisana ny mpikambana vaovao. Ny fotoam-pivoriana izy ireo kosa dia ao amin'ny EPP Andravoahangy 1 ampitany rotsorotsy isaky ny amin'ny 2 ora. Filazana sy fiantsona fivoriana avy amin'ny vovonan'ny promotion mpiandry. Antsona ireo filoha sy ny braony vovonan'ny promotion mpiandry zanaky ny toby rehetra ary ireo braony promotion mpiandry rehetra eto amin'ny sahany FPVM mba ho tonga hivory ny asabotsy 20 janoary eto amin'ny Fohibe Taninanandrano aorian'ny fianaran'ny mpiandry sy ny mpiomana. Zava-dehibe no dinina amin'izany ao ny fandaminana ny fiarabanandray aman-dreny ny fandraisana anjara amin'ny fanafanana ny alarobia fihoazana eto amin'ny fitandremana sy ny maro samihafa. Avy amin'ny voamieran'ny fampianarana ho an'ny mpampianatra rehetra eto amin'ny fitandremana Taninanandrano antsona isika mpampianatra rehetra ho tonga hivory ny talata 20 janoary amin'ny 4 ora sasany hariva eto amin'ny FPVM Taninanandrano. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantranomasina. Ramatora Zanabahoaka, Andriamatora Andrianary Velo François Régis, Rasoa Antoine Bertine Andany, Andria Parantolo Janahary, Razanadrakoto Raharso Jeanne, Rasoa Malala Kilany, dia faly manasa anareo hanotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany zaviny, Andrianary Velo Fetratiana sy Rahary Malala Mirindra Sidonie, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 janoary amin'ny 10 ora maraina. Rakotondrajao Désiré Mivady, Rakotondrajao Jean-Marc Mivady Andaniny, Roland Monique Françoise, Rakotondrabary Johnny Ajaniana Mivady Akilany, dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zaviny ny zanany, Rakotondrajao Fentina Tsiriniaina sy Rakotondrabary Fitivatosoa izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 janoary amin'ny 10 ora maraina. Rajohnson sy Rahely Arso Yvonne Andaniny, Razafindraingo Solofiny Analalason Akilany, dia faly manasa anareo hanatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, Rajohn Arson Maminiaina sy Rahaingo Armandiby Dimbiniaina Zoe izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 1 volana febroary amin'ny 7 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mamety ny hanamasinana ny ray na ny sasatsasany amin'ireo fanambadiana ireo dia aoka izy hampandre mialoha ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana Manzo. Amin'ny finoana sy fitsanganan tenany maty no hampandrenesana antsika ny fodimandry ndretolona mararaka ireto. Rahary Malala Emeline na Bebe Raivo, dekona mpiandry promotion maherin'i Jehova dia nodimandry ny alatsinainy 13 janoary rehefa nivahiny 13 taona teto antany ho ny vadiny Raperason Bernard, ny zanany solotenany Ramarivelo solofinandrasana azy tsiry promotion Pampiravoravo, Ralainirina Rija Lala, promotion Fanomezantsoa, Ramamonjosoa Erisaina, promotion Mpandratsana, Rajaona Pierre Roland, promotion Andony Jehova, ny zavy ny fianakaviana manontolo nofiny dia efa voalevina, ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 2 alina ariary. Razafinandrasana dekona mpiandry loholona promotion Mamoabea dia natsonindray
rehefa nyvahiny 7 taona teto an-tany solotenany raitapo aminy rasomampionina fara dia konina mpiandry eto amin'ny fiangonantsika nofony dia efa voalevina ny alahady 20 desambra tany amin'ny fahasandrazany Razavy Arsoa Lalaonirina Henriette promotion herin'ny finoana mpampianatra ao amin'ny sa directrice ny école Le Rocher mandika mananala sora dia nodimandry ary nofony dia efa voalevina ny fianakaviana dia namela fararakitra 3 alina ariary. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampiona ireo fianakaviana tramanjo. Ireto kosa ireo voady izay voaray nandritra iny herinandro iny. Ho an'ny dada bonne année dia bon anniversaire dada malala ilay tiany Jesosy be sady tiana izanaka be ihany koa. Mankasitraka dada ny amin'ny fitiavana ben'ny zarainao fa Jesosy tokoa no nanome izany ao am-ponay. Izy ane omba sita ariaro anao dada mandrakizay gros bisous. Izy dia nanolotra cadeau ny atolotra ho an'ny dada 130,000 ariary. Dia toy izay andra raha teto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any dia hotokoizana amin'ny famakiana ny voady izany. Ampifaliana trandry avy malala ny rabanantsika rehetra natratra izao alahady fa 7 volana janoary izao. Tsy hay foana nytoerahaba izay samba ny voatonga eto sy ireo izay nandeha tany rehetra tany teny verina raisina mpitiavana tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao indray ny voady masina vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Manomezan'i Jehovah ary zanak'Andriamanitra eny manomezan'Andriamanitra ny herin'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany. Miankofy ao anatrehany Jehovah amin'ny fiangona masina. Misaorany anaran'i Jesosy mankalaza indrindra ity ny karamako tamin'ity volana ity koma 5,000 ariary ho an'ny radio. Raha misaorana misaoran'i Jehovah fanayko misaotra anao Jesosy noho ny tombonandro nomenao ahy fa 7 volana janoary iriko mba eo ambanin'ny fahasoavanao foana Jesosy vola 10,000 ariary ka ny 10,000 ariary voninkazo 10,000 ariary bona ny any dada. Misaotra anao tompo fa mbola nomenao asa vaovao indray apetrako an-tananao ihany koa ny tokantranonay ary mbola omenao asa ihany koa ny vadiko ampianaro tompo mba ho mora amiko ny asa izay nomenao ahy vola ho an'ny mahantra 2,000 ariary. Raha mpisaorana ho an'ny dada 1,000 ariary tsy misy soratra 60,000 ariary. Sotrabetsaka Jesosy nivitahinao ny fiainana menakavy ta io ny herinandro vaovao omenao anay misaotra Jesosy malala bona ny an'ny dada 5,000 ariary. Voninahitra Jesosy dia ho anao rery any indro misy raha mpisaorana noho ny fitahinany manomezanao asa ahy vola 1,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra anao tamin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao voaray ny pension ny ampafolony 65,000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fitiavanao sy ny famindramponao indro misy vola 1,000 ariary ho an'ny dada sady ho fiarabana ny tsingeritaona ny tamin'ny herinandro iny mangataka vavaka mba hanome hery sy tanjaka fahasalamana foana izay menakavy kely Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra 10,000 ariary. Ho an'ny fety dada malala tianay be dada mbola mila anao foana izahay ho tahin'Andriamanitra foana ny enao ho lavandro iainana bizo dada malala 2,000 ariary. Miarabanao dada nahatratra ny tsingeritaona n'andro nahaterahanao Jesosy tompo izay nitantana anao hatramin'ny fahatanoranao ane tsy hisaraka aminao mandrakizay maro pahatserovana kely dada gros bisous 10,000 ariary. Misaora Jesosy salamo 103:1 ny amin'ny zavatra rehetra fa nataonao ireny ara-iasa ahasoay aminao no anankinako no aviko matoky anao ao ary mino anao fa ianao anamboatra sy anangana ny rava rehetra tiako ianao Jesosy bisous be 50,700 ariary ho an'ny dada. Tahiny Jesosy ane dada arabaina manokana nahatratra ny tsingeritaona nahaterahanao. Misy zanako lahy kely mivoto eo amin'ny elan'ny fitombenany dia mitombotsy kelikely le mivonto dia nentina tany amin'ny dokotera dia nasain'ny dokotera didina le izy fa le aretiny kista mba ho saika ny tany za dada hoe mba misy mpanompon'Andriamanitra mahay mandevina andreny ve nanome numéro mo ianao afaka foana ianao tompoko mamonjy mpanompon'Andriamanitra antona mpanompon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra nanolotra vola 2,000 ariary. Sotra midera manome voninahitra anao Jehovah ray mankalaza ary manaja anao Jesosy ity indray ny ampafolon'ny pension amin'ity taona vaovao ity miaraka amin'ny foko sy ny fiainako atolotro
32 000 ariary ka 20 000 ariary bon anniversaire ny dada 12 000 ariary ho an'ny radio fiotazan-tsoa bon anniversaire dada 20 000 ariary ho an'ny dada misaotra betsaka jesosy tamin'ny fitiavanao ny famindramponao nataonao taminay nahatratrarana indray ty maraina vaovao izay misaotra ihany koa fa nataonao ny findra L3 ny zanakay ary voatafo somatsara ny tranonay petraka ampelantananao mandrakariva ny fiainanay mangataka fahendrena sy fahasalamana avy aminao jesosy izay mianaka 30 000 ariary omena ho an'ny dada misaotra jesosy no famindramponao aminay misaotra fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ny asa jesosy dia akinonay mandrakariva ampelantananao ny fahasalamanay jesosy ampitombo hiaraka ny indrafonao ny fianarany zanakay sy ny fahendreny ampitombo isanandro satria tianay ianao 30 000 ariary ka 20 000 ariary ho an'ny dada bon anniversaire 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo nofo rehetra tompoko dia efa natolotra ny dada daholy natany amin'ny rina voalohana ny rina faharoa na ny rina fahaefatra nisy nanoratra nofy nanolotra vola 10 ariary jesosy misaotra anao tamin'ny herinandro misaotra anao koa mbola namindra fo ianao no nahatratra ny andro an'io izahay dia noho izay efa mianaka dia noho ianao mangataka vavaka aminao ao dada mba ho salama tsara ity zaza tao kibokitsy ary apetraka feno aminao jesosy izy na dia mbola ho akibo aza nefa mbola apetraka feno aminao ny tokantrano mba ho feno fitahinao manolotra vola 2000 ariary miarahaba jesosy mialatsiny fa izao vo afaka manome ity misy sombony tamin'ny akandray omenanao vola 20 000 ariary ho an'ny dada ndray alina ariary ho an'ny sary sy ny feo ndray alina ariary dia misaotra jesosy apetraka ampelantananao ny varotra taonay mba misy anaovana ny asanao mehoery izay minakavy amen ampafolokarena 10 ariary ity jesosy ny volanaovana ny asanao raisa vokatry ny fo dia mangataka anao izahay mba handeha ny varotra izay atao dia mba hita vola ampiasaina dia ho voalonotrosa nanolotra vola 10 ariary nanoratra nofy 20 000 ariary joyeux anniversaire dada tahiny jesosy enenao vola 20 000 ariary raha mpisorana ho an'ny dada vola 2 alina ariary ho an'ny dada dia mangataka vavaka dada mba handeha ny tsena sy hitombo ny masokarena tiako be anao jesosy nanoratra nofy dia nanolotra vola 2 alina ariary misaotra anao jesosy nanampy ahy amin'ity asa rehetra izay ataoko mangataka vavaka avy amin'ny pasteur dada 100 000 francs ho an'ny pasteur Randrenatoandro Jean Joseph ho fiarabanany dada nahatratra ny taona 520 mangataka ao mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka an'izay nanambinana ny fanahinao ry dada malala vola 2 alina ariary nofy 10 ariary mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana ary mareta amin'ny fivavahana romanina 12 misaotra an' jesosy nomeny tombonandro vaovao tamin'ny faheniny volana janoary mangataka vavaka mba ho salama lalandava tany mafy ao fa tsy mahatananao jesosy 10 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana gâteau d'anniversaire any dada pasteur Randrenatoandro Jean Joseph 10 ariary jesosy misaotra anao fa lohany tokoa ny zanako tany ampianarana ary ho tahinao ny asako dia voalomo somatsara ny versement na dia eo aza ny fahabangana misaotra jesosy apetrako aminao ny fiainanay sy ny asanay 2 alina ariary jesosy misaotra anao indray raha mbola afaka manefa izao voady masina izao misaotra jesosy tamin'ny fitahinao ny fambombanao ny fiainako mamindrafo amiko jesosy amin'ireo ratsy vitako indro ny ampahany tamin'izay nomenao vola 2 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny sary sy ny feo 2 alina ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra misaotra jesosy fa novalianao ny vavaka izay nangatahako taminao dia mba apetrako na amin'ny jesosy ny fiainako ny varotra izay kasaiko atao dia mba ho tanteraka somatsara misaotra jesosy lehibe tokoa ny fitiavanao 10 ariary voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany raha mpisaorana noho ny famindram-pony sy ny fitiavany vola 30 000 ariary ka ny 20 000 ariary bonanesy anniversaire any dada ny 10 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana ny fitambarany 30 000 ariary dada arabaina ianao ity dada 2 alina ariary misaotra 20 000 ariary
ndray alina ariary ho an'ny dada, ndray alina ariary ho an'ny manitra ny fiangonana. Rakotsorana voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, indro ny ampahankely tamin'izay nomenao ahy vola 100,000 ariary natokana hanatsarana ny sary sy ny feo eto amin'ny tempolonao. Kely tompo fa ny fomanolotra ny mameno azy ka mba hankasitraka ho voninahitra mba ho tahina tsy ambinina ho amin'ny hafatrosa amin'ity taona ity dia anao ny dera ny haja ny voninahitra mandrakizay vola 100,000 ariary. Arabaina nahatratra ny taona vaovao 2024 sy ny aniversera ho an'ny hoela velona ny dada hiara-paly amin'ny zanaka manjafinao ianao ary ny fiangonana FPVM rehetra maneran-tany. Mahereza dada mivavaka ao anao izay zanakao mba ho salama sy hiatanjaka foana ianao ary ny fahatandranao ody indray toy ny an'ny voromahery ho tena mila anao izay indrindra ny fifoazana amin'ny asan'Andriamanitra rehetra amin'ny teny ampitondrain'i Jesosy ianao. Isaia 59:21 mirary soa dada, voankazo ho an'ny dada 10,000 ariary, kely favokatry ny fotsy misoratra 30,000 ariary, nanoratra novy 5,000 ariary. Solomona 91:14 satria izao ndraiky etan'ny fitiavany dia hamonjy azy ao dia mbola misaotra Jesosy Andriamanitra lehibe fa mbola nomeny taona vaovao ary misaotra an' Jesosy ihany koa. Nahazo fampianarana tamin'ny Zomateo fa dia nahazo lesona tsara be ka dia faly manolotra vola kely aniverseran'ny dada 1,170,000 francs na 234,000 ariary dia mangataka vavaka ao dada mba ho vita soamantsara ny fianarako ity dia mba homeny Jesosy vady endry dia ho an'i Jesosy rery ny voninahitra 234,000 ariary. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola nomenao izao anio izao indray, mifona aminao amin'ireo fahotana vitanay rehetra mangataka aminao Jesosy mba hamindranao fo sy mba handeha ny varotra sy ny fianarana 10,000 ariary ho an'ny dada. Faly miarabanao tratry ny taona vaovao ny tsingerin-taona nahaterahanao, tahina Jesosy lalandavana ianao sy ny ankonanao salama lalandava hiaraka aminay zanakao eto amin'ny fiangonana naorinao izao dia mba mangataka vavaka ho an'ny ankohonako sy ny fianam-panahiko ny fiainako rehetra. Misaotra dada vola 10,000 ariary avy aty amiko sy ny ankohonako. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany no hanolorana ity ampafolony izay nomenao ahy ity. Atolotra ho an'ny dada Nandrenatoandro mba nomezam-boninahitra n'Andriamanitra koa mangata-bavaka amin'ny fidiram-bola, ny fianarany ankizy, ny fiarana itelo mianaka, ny mba iray trano dia ho an'Andriamanitra irery aneny voninahitra 10,000 ariary. Tsy soratra 2,000 ariary. Ampahafolo-karena sy rakom-pisaorana voninahitra Andriamanitra Salamo 107:1-2. Misaotra an' Jesosy fa nandeha tao anatin'ny tsy fahasalamana ary dia mbola afaka mivavaka. Misaotra an' Jesosy noho ny fahagagana nataony tamin'ny alalan'ny rany aniverseran'ny dada 10,000 ariary, rakom-pisaorana ho an'i Jesosy 5,000 ariary, toby ambodanerana 5,000 ariary, toby ambotsomeloka 5,000 ariary, toby ambato mirahavavy 5,000 ariary, mitotaly 30,000 ariary. Misaotra Jesosy fa tonga eto amin'ny fiangonanao ao. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainako, natobakao tamiko ny fitahinao sy ny fahasoavanao. Voninahitra ao anao Jesosy manolotra vola 70,000 ariary ho an'ny pasteur dada Randrenatoandro Jean Josepha, 70,000 ariary ho an'ny pasteur Andrianary Soa, Andrianary Fetra, Tobomasina, Tomima, Fort Dauphin. Mitotaly 140,000 ariary. Salamo 103:1-2 alahadin'ny radio 20,000 ariary, aniverseran'ny dada 30,000 ariary, sary sy feo 20,000 ariary, mitotaly 70,000 ariary. Misaotra Jesosy fa nahazo taona vaovao indray ny mpanomponao bonane pasteur 5,000 ariary, aniverseran'ny pasteur 5,000 ariary, mitotaly 10,000 ariary. Misaotra Jesosy. Tsy misoratra 2,500 ariary. Bon aniversera dada dia samy ho tratran'ny amin'ny taona ho avy daholo isika rehetra. Ity aray alina ariary kadô anao dada. Jesosy io tena rava izay minakavy. Jesosy io mba ho amboarina dia ny ara-panana, ny ara-pitiavana na ny ara-bola na ny arakasa na ny fiainanay. Jesosy manatenanao hanangana anay valy-mianaka ho an'ny dada ray alina ariary. Fa natim-pisaorana misaotra foana Jesosy ny amin'ny famatsinao, ankinina aminao ny resto snack nomenao anay. Mahatoky ny fitondranao Jesosy ho avy amin'ilay fiainana be dia be nolazainao. Vola 20,000 ariary ho an'ny pasteur fanantenana. Dia izay indray mivoady masina ny androany fa 20 ny volana janoary teto amin'ny rez-de-chaussée 2:10 tao amin'ny rihana voalohany ndraiky amin'ny 30, tany amin'ny rihana faharoa 2:20
ary tany amin'ny rihana faefatra 20 mitotaly 700. Tsaroa fa izy efa niteny fa ny masony sy ny fony dia eto mandrakariva ny voninahitra teo azy rery any. Tompoko ny fotoana moa mandeha tsy maintsyenjena ihany hatrany misy metraka fanontaniana vetivety le zavatra nyteneniko teo ilay momba ny haut-parleur le misy tongon'iny tsy maintsy apetraka any anelakelaky ny vahoaka any ao amin'ny rihana voalohany sany rihana faefatra. Za tsy niteny hoe brofoy be no mividy an'izany fa io vola efa natoka antsika anaovana ny sary sy feo no hakanana izany ka dia ny komity ny sary sy feo ny mendraikitra an'izany fa ny brofoy be zavatra hafa ny olako azy amin'ny latsinay amin'ny efatra. Faharoa momba ny nofy dia tena be dia tsy araka eo zany fa zay tena mahasoa antsika rehetrarehetra iombonana dia zay no vakiko eto. Ty zao misy anankiray hoe nanofy aho hoe natao mariazy natao mariazy ny zanako vavy akanjo mariazy fohy kely nanaovany ohatran'ny akanjo mandry reny dia hoy aho hoe tsy mety zany fa esory toy izy hoe mety urineny dia tsy nahary historika aho tapaka no io le resaka tamin'ny zoma teo hoe le ray aman-dreny sy le zanaka tsy mitovy mihitsy tsy mitovy hevitra. Le raha matokely amina manodoika hoe io vadiko io ny vadiko na tiany neny na tsy tiany neny nefa tsy tia. Ino nefa lazaiko anareo hoe rehefa misy ady ao amin'ny ray aman-dreny dia Jesosy mihitsy no niteny hoe sarao fa miady be ireo ka rehefa tsy mitovy hevitra zay dada sy neny ndraiky izy dia ajanony ary aza makahatra. Zay momba antsika mahatsara zany zay iombonana no lazaiko anareo. Misy bebe anay ozy za zay tsy salama dia nalemy any am-pandriana efa tsy afaka mivadika ntsony izy 20 taona izy zao hoe FJKM izy fa zao izy efa salama efa tsy salama zao dia neny radio feo tazatso foana dia hivadika FPVM hony midongo foana izy hoe hoentanay any amin'ny dada nefa izy efa tena malemy dia miangavy izy mba hanoratra ity taratasy teo an'ny dada hony mba miangavy an'ny dada izy mba hivavaka ho azy amin'izao tsy fahasalamana zao dia mba ho vita fibebana fa efa teo any amin'ny Jesosy hony izy. Ho antsika rehetrarehetrarehetra zay manana ray aman-dreny efa 20 taona mihoatra tsy salama sahirana be nareo izy avadibadika diovina foana fahanana sahirana nareo akizy. Io marareo rehefa milaza hoe teo foaty tsy maty mihitsy io raha tsy nareo zanaka rehetrarehetrarehetra manodidina ny farafarany dia miara mivavaka miaraka mifona amin'Andriamanitra hoe tsy vitanay tsony bebe na tsy vitanay tsony dadabe Jesosy vizaka zay vizaka ny zanaka mitsarakara azy mamadibadika azy manadio azy tsisy olona tsony ianao an'izany Jesosy dia miaraka amin'ny teninareo zanany rehetrarehetrarehetra manao hoe manangan-tanana zay Jesosy mitsotra anao azy raiso izy fahasahirany ray afaka adiny ray an'izay teny zay izy tsy maintsy maty fa izy mbola tsy maty io
mbola tsy nanao an'izany ianareo fianakaviana rehefa misy sahirana oatra zany zay nolazaiko teo mbola tsy nivavaka ianareo ampibebao tsara izy rehefa avabebaka tsara izy manangatanana dolo nareo hoe raiso izy Jesosy dia maty izy zay mbola tsika ihany ho an'ilay sahako izaho nyresaka tamin'ny mama sy ny fianakaviana hoe izaho anao mpiandry dia tsy nanaiky izy fa nisakana dia aveo indray nanofo hoe maty ilay nenitoko any ambanivohitra maty ny tension za paster tsy salama mihitsy fa nivatoko misy zavatra mandalo ohatra ny herin'ny masoandro mandoro maintimainty be ianao aloha misy devoly isahana aingana dangana fa Jesosy manome teny anomana hoe mba reseho aingana le bebenao any ambanivohitra any fa ho fatin'ny tension izy makany amin'ny dokotera aingana hony ianao hoe matsemy bebe io sany nitoy izy teo hoe makany amin'ny dokotera mijery tension ary ny farany tia ho antsika rehetra mpivarotra mpikirakira vola eno tsara ty za dada nanofy ny anarako nofy faharoa efa andro vitsivitsy zay dada nanofy any dadanay aho hoe nomena vola 2,000 ariary miforibodratra be itio izy hividianana zavatra dia niraisiko tamin'ny tananakavanana la izy kay feny tately dia niraikitra be ny tanako io dadanay vo dada mipetraka any ambanivohitra ny tanorazanany sady tsy mety mivavaka no manompo sampy ho antsika mivarotra rehetrarehetra na iza mikirakira vola rehefa mandray vola ianao ray alina ariary ohatra ka hitanao le izy fa mandomando ohatrany hoe nosasana 3 andro angamba fa mbola malamalana aza mandray aniny ianao miteny aminareo mihitsy fa be dehibe nefa tonga ao bro ao manohitra aminao na tately ty tately ty koa rehefa misy miraikitraikitra be zay mivolanao raisony dia sasao aingana raha tianao raha malamalana izy dia raiso aingana iny tsy apetraka mivola namany tonga dia sasana mihitsy amin'ny rano-tsavony fa le raha manako anankiray zay 50 000 francs nomeny an'le mpivarotra lazay natao daholo hoe labzi zao hoe afikasika zao hoe be dia be le vidiny teo 10,000 ariary zay ny zavatra ny vidiny ny tokony averiny zany 10,000 ariary vao niraisyn'le raha matoa le vola nasa nikiny sombony kely misy miraikitra fa izy malamalana napetra ny teo miaraka amin'ny volany be dehibe 10,000 ariary ny tokony averiny lasa izy namerina ray alina ray ray alina roa ray alina telo ray efatra 5 7 8 10 dia izy le ranga oka dia lasa izy ray alina 10 tokony 10,000 ariary zany no averiny ray alina 10 lasany la tafavoaka elaela an'le fivarotana izy gaga le raha matoa any vao tonga saina fa ahoana ary no ray alina nomena nefany nomeko vola 10 alina izy vo ianao lasa ny azakazaka ny atsivonjy izy efa tsy hitatsony be dehibe ny trahatra nio fa miteny amintsika rehetrarehetrarehetra aho raha va mahita zavatra hafahafa anao mivola vao raisinao mihitsy niny dia sasana angana sasana amin'ny savony ny tananao koa sasana zay hitsangana am'izay tsika ny sisa riavana dia tsara raha ohatra raha misy fotoana ionana dia tsara fa any tenanao manokana mako le izy hitatsika ihany rakitra zao
ato fasikely ty le raha le ventilateur fa mafana be rak'izao ento fitiavana mandrak'izay nitiavan'i Jesosy atsika tsy arovy zany afaka liuta yatanao sy matra tombo lehibe sy manakeriana nefa tenila sanao ny lavana tsy atery Patera siraku dunia tanahku di sini. Tiaku maju dengan selalu sampai cerita makanan ada cucu yang piaria sakti setia tiada tiaku maju yang selalu sampai cerita makanan ada Piaria sakti setia dia setia dia sakti setia dia lu take away Jesus sotra Jesosy mahagaga ny fitiavanao anay mpanota zay mpanao meloko zay mahaditra zay fa tena tia anay taloha ianao misaotra Jesosy zany ny antony iresahanao aminay amin'ny nofy be dehibe tsy vita tsonireo Jesosy fa misaotra anao miteny raha misy fotoana ionana dia tsara indrindra zany fa mitenena foana aloha Jesosy fa raha sanatria ka tena tsy vita zany manana fomba foana ianao ionana amin'ireny mpanomponao ireny misaotra Jesosy nanolotra fanatitra ho anao zay ho an'ny sary sy feo tena ory tokoa ny fanahinay mahatsiaro zany misy namanay zay tsy mba maheno tsara any ambony any ka dia malahelo koa matiantoka mihitsy aza ianao Jesosy dia mangataka aminao aho mba raiso zay kely vitanay androany be ny asa lafo be ny zavatra fitaovana rehetra apetrako aminao zany Jesosy mba ho vita ao anaty na foy dia foy aloha mba hamonjena vetivety mba handre tsara fotsiny ny olona any ambony any misaotra Jesosy raiso zany Jesosy ampitomboy zany Jesosy avita be dehibe ho voninahitra ny anaranao ny angatahako aminao Jesosy mamindrafo aminay rehetra mpanoto zay ary mitenena foana mba hafantarana ny sitraponao zay tena mahasoa anay ary mahafaly anao voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery haleluya masina 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 Jehova tompony maro endrika vavaka indray isika misaotra Jesosy eto ianao
ary ny teny foana ianao hatramin'izay Jesosy hoe tsarovy le vavaka ray minitra ataonareo eo am-piangonana eo amin'ny alitara io zava-dehibe amiko ianao Jehova ka ataovy fa eo no anatonako anareo ary eo nitahiako anareo. Tanterondray ary zany zao Jesosy ankehitriny. Faly ianao mahita ny olona miteny foana tokoa ianao dia misaotra anao sanatria ka tsy ampy ny fotoana ionana Jesosy na hamakina ny reny nofo reny mba hiteny mivantana aminy ianao Jesosy. Raha mba mety tsy manery ianao fa zay mahasoa ny olonao dia mba ataovy. Vavaka ray minitra ary zay Jesosy zava-dehibe aminao araka ny teninao. Dia mangataka anao Jesosy azafady indrindra mba ho tonga hatrany amin'ny rihana voalohany, faharoa, fahaefatra ianao. Saotra Jesosy mba hiondrika kely anao azafady. Sofinao tsy mba lalo-dalovana, masonao tsy mba panda. Taraina aminao ny zanakao, fa ianao ny Andriamanitra mpiainy vavaka, ianao ny Andriamanitra manana ny zavatra rehetra, ianao ny Andriamanitra ny teny hoe mo misy zava-mahagaga ka tsy haiko va, entoraka aminao ny zandrikelinao Jesosy dia mba ianao ny vavaka io. Saotra Jesosy, voarainao mihitsy renao amin'ny fonao manontolo zany vavaka izany. Ianao no niteny hoe raha misy angatahany zanany mofo ve moa mihazo vato. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, tsy mame vato anay ianao fa mimezy ilainay. Fa ianao no laza hoe fa tahaka izany koa ny rainareo izay mangataka ny fanahy mo hitaredretra va izy, fa omeko anareo izany ka dia mangataka anao tanterao izany vavaka izany Jesosy. Fantatrao ny adresinay rehetra. Saotra Jesosy, fantatrao ny lalana mampitolatonana anay. Misaotra Jesosy, anatero vavaka an'izay any ny anjelinao malala anay tsirairay avy Jesosy. Ataovy mahita fity aminao zay, ataovy mahita mamy miaraka aminao zay ary anompanao hatramin'ny farany. Misaotra Tompo anao ny dera, anao ny aza dia ndreto zay Jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianoiny inaranao ny angatana izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra koa masina ho tonga ny fanjakana atao anezitra ety meonay ny nianina sahazoany ary mamelany elokay tahaka namelanay sembe ary aza mitondra na amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raisa mitsodrano ho Jehova tompony maro aminao zaho aneny Andriamanitra ao hoe aza matahotra, aza merikerika koa amin'izay Andriamanitra hafa. Zany afaka mamonjy anao, zany afaka miaro anao, hitahanao anaizanaiza, hitsinjonao ny masoko amin'izay alehetra alehanao. Fa ny vavan'i Jehova no miteny, za rehefa tia dia tianao hatramin'ny farany. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina,
masina Jehova tompony maro endrika tamin'rehetra tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina tesa mi mahereza